Shalom shalom, shalom shalom miarabantsika rehetrarehetra amin'ny ary moa zany azafady miarabantsika rehetrarehetra de mirary herinandro azafady herinandro sambatra daholo ary manohy isika Bezat Hashem amin'ny fianarana ny Torah, halakha, lalàna sy ny midot tovot na ny toetra tsara. Zay moa zany ny fototra zay ny fototra ny fampianarana ao anatin'ny Torah indrindra hoenty ny nosary Afriky ao anatin'ny Grand Rabbinat d'Afrique Bezat Hashem. Alohan'ny hanomboka moa zany de araka ny fantatsika, isika zao miresaka amin'ny Hanouka. Hanouka dia fety ankalazana amin'ny volana Kislev na volana faharoa raha ohatra ka atomboka amin'ny volana voalohany amin'ny volana antsoina hoe Tishri. Bezat Hashem de ny Hanouka zay no ho velabelarantsika androany, zay no ho dinitsika androany miaraka amin'ny fampianarana ny Torah ary indrindra jerena aloha hoe inona tsara ilay fety, zay no jerena tsara hoe inona ilay fety, inona no ankalazaina amin'io de faharoa misy fanontaniana mipoitra satria zay moa zany no fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana. Tao alohan'izay tamin'ny alohan'ny mbola ataontsika hoe mbola tsy nisy ny antsoina hoe Grand Rabbinat d'Afrique de zay fanontaniana le hoe ny bantou israelita ve mila mankalaza an'izay, zay fanontaniana zay tsy mipetraka mihitsy satria ny ataontsika hoe ny fanarahana ny Torah dia reo Torah zay voatazona any amin'ny any ampitan-dranomasina moa zany ataontsika hoe ny occidental no mitazona ny Torah fa Baruch Hashem ny efa fantatra efa be dia be ny fitrandrahana efa natao hatramin'ny efa elaela efa taona maro ny ahitana ny fototra ny fomba sy ny fototra ny firenena maromaro ao Afrika izay manana ny androany ao anatin'ny Torah. De anisan'izay ny antsoina hoe bantou israelita de zay zavatra zay koa mbola mila ho dinihana. Ny asa moa efa be dia be ny atao afaka ho an'izay liana mihitsy afaka mangataka amin'ny afaka mijery ao anatin'ny chaîne YouTube ny Grand Rabbinat d'Afrique izay misoratra eto ambany eto hoe Chief Rabbinate of Africa, zay ny anaran'ny chaîne YouTube ao amin'ny YouTube azafady, de any efa be dia be ny asa izay natao. Tsy le izy tsy hoe miaraka amin'ny misy ohatran'ny hoe lamaody de hoe misy ny antsoina hoe afrikanina miaraka amin'ny Torah fa ny asan'ny Grand Rabbinat d'Afrique de mitrandraka ao anatin'ny texte, ao anatin'ny soratra navelan'ireo olon-kendry ary zay tehirizin'ireo namantsika sy rahalahintsika zay any ampitan-drano ataontsika hoe occidental moa zany, de ireo no mitazona an'ireny texte rehetrarehetra reny na ireny soratra rehetra reny fa ao anatiny ao daholo no ahitana an'ilay hoe misy mipoitra tsikelikely ny fomba n'ireo ataontsika hoe foko zay antsoina hoe very ao anatin'ny Torah satria moa araka ny fantatsika rehefa nisaraka ny fanjakana tao Israela nisy ny antsoina hoe fanjakana Israela de misy ny fanjakana ny Yehuda na Juda moa zany raha ohatra ka adika eto ataontsika hoe Yehuda, de rehefa avy eo niparitaka tratran'ny sesitany ny Israel, ny foko rehetrarehetra zay antsoina hoe Israel zay miisa 10 de araka ny fantatsika fa ao anatin'ny Gemara Sanhedrin 470 b any no miteny Mar Zotra hoe ireo Israelita na ireo foko 10 izay tratran'ny sesitany ozy izy tamin'ny androny dia niparitaka taiza any amin'ny Eretz Afrique zany aveo koa fa zavatra efa nitrandrahana efa ela be, tsy hoe efa ela be moa zany fa efa navoaka ny fampianarana an'izay de zay no fototra voalohany ahitana hoe misy Torah ary misy taranaka Israelita aty Afrika ka tsy zay fotsiny fa niakatra rahantsika tany amin'ny hoe sesitany voalohany, ny sesitany voalohany antsoina hoe sesitany tany Egypte, Mitzraim. Tany Mitzraim araka ny fantatra ray apadimin'ny zanak'Israely tao Mitzraim no na Egypte no nivoaka miaraka tamin'ny Moshe, Moïse. De ny hatramin'izay moa zany nampianarina hoe ny efatra ampahadiminy maty tamin'le Makat Rocher zay no antsoina hoe le sedra ny aizina. De ao koa Rabbi Shimon Bar Yochai izay Tanaim
olon-kendry izay nanoratra ny Zohar, nametraka ny fampianarana antsoina hoe Zohar, tsy izy nanoatra azy, fa izy nametraka ny fampianaranareo ary voatazona avy amin'ny alalan'ny lova-tsofina. Dia nampianatra mihitsy izy hoe ireo tsy maty, ny fahafatesana ao anatin'ny Torah, ao anatin'ny Gemara ho an'izay tena mahay mianatra ny Torah, fahafatesana tsy hoe maty ara-batana fotsiny, fa na olona anankiray ary, ohatra nanam-bola izy, very ny volany, dia antsoina manana statut izy hoe olona maty zany, mety, ary mitovy mihitsy ny teny moa, teny gasy, teny hebreo, mety ilay olona. Raha ohatra ka olona anankiray salama dia narary tampoka izy, maty koa dikan'izay satria nidina dingana ara-panahy, na nisy dingana anankiray dia nidina tamin'ny dingana iny, dia izay koa antsoina hoe fahafatesana. Dia izay no mahatonga ny Rabbi Shimon Bar Yochai ao anatin'ny Zohar manazava hoe ireo Israelita efatra-padimony izay nitenenina hoe tsy nivoaka tao Mitsraïma, nijanona ireo tao Mitsraïma fa tsy maty, ary ireo nanatanteraka an'ilay fanekena nataon'i Hashem sy Abraham, izay nilaza fa hoe nitaranakao izy dia hijanona amin'ny tany anankiray izay tsy fantan'izareo, ary ireo dia ho vahiny ao amin'io tany io mandritra ny 700 taona. 700 taona izay tanterahan'ireo efatra-padimony Israelita izay nijanona tao Ejipta, fa ny ray apadimy moa izany nivoaka tonga dia tamin'ny 100 taona ireo no niala tao, tsy nanatanteraka an'ilay fanekena nataon'i Hashem sy Abraham. Dia ny antsoina hoe Israelita Bantou na Bantou Israelita, izay ireo efatra apadimony ny Israelita izay nijanona ary nanatanteraka ny fifanekena nataon'i Abraham sy Hashem. Dia ireo nidina rehefa avy eo taty amin'ny Eretz Kosh. Dia ireo no misy tantara anankiroa zany manomboka izao, tsy manomboka izao fa izay hatramin'izay, fa ilay tantara anankiray tsy niresahana mihitsy mandritra an'izay vanim-potoana izay, fa ilay tantara anankiray ilay 210 ans na ilay Israelita izay nivoaka ray apadimony Israelita ihany no fantatsika niaraka tamin'i Moshe. Ny tantara anankiray ilay efatra-padimony io tsy dia misy mitrandraka, nefa misy ihany toerana Baruch Hashem ao anatin'ny Torah sy ny indrindra moa ny Mishna sy ny Gemara miresaka an'ireo. Ny Tanakh koa ary miresaka an'ireo olona ireo, dia ireny antsoina hoe Israelita na Bantou Israelita. Izay ilay fanontaniana mipetraka hoe Hanouka zavatra tantara nitranga tamin'ilay sampana anankiray ny zanak'Israelita 210 ans izay niaraka tamin'ny Moshe. Ny Hanouka mantsy dia izao zany ho hiditra aketika amin'ny fanazavana amin'ny antsoina hoe Hanouka. Hanouka dia fety fampatsiahivana ny fandresena ara-militaire ny Israelita izay niady tamin'ny Macabéen, ny ataontsika hoe Grika, ataontsika tsotra fotsiny izy Grika. Nisy ny antsoina hoe Hellenisme zany fomba fisainana noentina Grika izay noentin zareo hiadivana ary andresena ny mponina tao amin'ny antsoina hoe mer Méditerranée iny, any amin'ireny tanàna ireny nisy ny antsoina hoe empire grika. Dia ireo mitondra ady ara-batana fa mitondra koa zareo ady ara-tsaina satria sy ara-panandrina iny, satria ireo mitondra ny ataontsika hoe fomba fijerena, fomba fiainana n'izao eto amin'izao tontolo eto izao miaraka amin'ny filozofia greka. Izay ilay izy resaka filozofia, resaka fisainana, fomba fiainana eto amin'ity tontolo ity. Dia io hellenisme io tonga tao Eretz Israel ary nisy influence be amin'ny Israelita. Misy zany Israelita ohatran'ny hoe liana ary nanaraka an'ilay fomba fisainana grika. Izay no antsoina hoe ny olona natsoina hoe juif lasa helleniste. Inona moa zany antsoina hoe juif lasa helleniste? Lasa ohatran'izao ilay izy hoe miteny zareo hoe eny ity ny fombantsika, fa ilay zavatra fampianaran'ireto grika reto koa ohatran'ny hoe mba manatsaratsara kokoa an'ilay zavatra. Ohatran'ny hoe raha ohatra moa zany tia ovana fotsiny, inona moa ny zavatra tena hoe miova fa zavatra mitovy ihany io, fa araka ny fampianarana ity ohatran'ny hoe tsaratsara kokoa ilay zavatra dia atao. Dia nefa iny zavatra iny tena manimba, satria amin'izay fotoana izay ilay izy tsy ady ara-batana intsony. Marina fa nisy ny ady ara-batana niaraka tamin'ireo tafika ny grika, fa ny tena
ny simba ary tratra amin'io ady antsoina hoe Hanouka io le ady ara-tsaina satria misy mitzvot, misy didy napetraka Shem zay satria zareo nanjaka tamin'izany toerana zany de voarara tsy azo atao intsony tamin'io zany andron'ny andron'ireo nahitana an'izay antsoina hoe Hanouka zay. De zay le antsoina hoe Hanouka zany fa tsy ahivana voalohany indrindra ny fandresena ara-militaire ataontsika hoe ara-tafika moa zany militaire ny Israelita nandresy zareo reo kely nefa ny armée ny fahavalo be dia be fa reo nandresy. De misy koa amin'ny fahagagana izay nitranga tao amin'io satria inona nataon'ireo juif helléniste izay nanokatra ny vavahady moa zany de nampiditra an'ireo fahavalo miditra tao amin'ny tenipolo ary nandoto amin'ny zavatra masina rehetrarehetra tao anatin'ny tenipolo de diovin'ny Kohanim pretra daholo ny zavatra rehetra nivoaloto tao de andro tokony ampirehetana ny menorah indray le candelabra fito zay tokony ampirehetina miaraka amin'ny menaka nefa tsisy menaka madio intsony tamin'izany fotoana zany satria voaloto daholo tamé voaloto daholo ny menaka fa rehefa avy eo zareo nahita menaka kely anankiray anatina fiole anatina tavoahangy ohatran'izao ny sary eto ity Bezat Hachem de nisy fahagagana atao hoe ny menaka io tokony fampiretana azy ataontsika hoe andro iray ihany de nefa nitana io afo mirehitra io nandritra ny 6 andro 4 ataontsika 4 azafady 4 andro fa 6 4 andro de zay le atao zany amin'ny Hanouka mampirehitra la bougie isan'andro manisa andro valo zany tika ny tena marina de mandritra ny 4 andro io manapirehitra jiro anankiray miaraka amin'ny antsoina hoe shamash fa zany hodinina mbola jerentsika miaraka amin'ny alahot Bezat Hachem. Zay aloha zany ohatra hoe mametraka ny fampidirana zay ny antsoina hoe Hanouka. Io Hanouka io zavatra nitranga tamin'ireo zanak'Israël nivoaka tany Egypta na Mitzraim zay nianaraka ny Moshe de le fanontaniana hoe ka reny nivoaka niaraka tamin'ny Moshe de reo niaina ny antsoina hoe Hanouka nefa ny banto israelita sy izay nijanona tao Mitzraim ary nanatanteraka ireo efajato taona izay tokony nijanonana tao Mitzraim tao Egypta de rehefa avy eo midina taty Afrika reo koa ve tokony manaraka na manaja an'ito Hanouka ito. Tsy vitan'izay fa ny ataontsika hoe ny juif izay tratran'ny sesitany tamin'izany fotoana zany reo tsy niaina tamin'izany intsony de mbola mipetraka ihany koa ny fanontaniana satria le juif moa zany ataontsika hoe israelita izay tratran'ny sesitany izay niparitaka taty Afrika koa de inona koa ny fanontaniana hoe ataon'zareo koa ve ny fanajanana n'io fety io sa satria tsy niaina an'le zavatra de tsisy idirana amin'ny tantara. Zay zany Bezat Hachem no fampidirana ary zay no zavatra ho trandrahantsika voalohany ao anatin'ilay amin'ity fampianarana ity Bezat Hachem. Ampiasa ny fampianaran'ny Ben Israël isika fa alohan'izay vetivety misy zavatra atao rehefa tonga ny vanim-potoanan'ny Hanouka de ao anatin'ny Amida na rehefa ao anatin'le vavaka tefila de misy zavatra ampiana ao anatin'ny Amida. Misy vavaka anankiray ampiana satria isika ao anatin'ny vanim-potoana zay de miampy izy ao anatin'ny Amida le rehefa ataontsika hoe rehefa mivavaka de mitsangana antsika de tsy mihetsika intsony zay le hoe mijoro Bezat Hachem. Fa jerentsika miaraka aloha ny Amida hoe inona zavatra mitombo ao anatiny. Amida Shema Retse Modim eto Bezat Hachem. Hitantsika zao isika anatin'ny sitiny Sidorny Torah Box mandeha atao Amida tsika zao de anatin'le misy bénédiction antsoina hoe Modim eo miondrika de avy eo hozy izy amin'ny Hanouka sy Purim de misy zavatra tenenina no al hanisim ve al purkan ve al gevorod ve al teshuod ve al niflaot ve al nihamot she'asita la'avotenu
mba hiamima hahema bazimana hazy. Raha ohatra adika angangaingana fotsiny satria eto no hanoka no tena dinitsika. Ozy izy hoe ho amin'ireo fahagagana rehetrarehetra sy famonjena sy ny hery ataontsika hoe fandresena ataontsika givoroty zany hery. Ny hery zay napetraka moa zany sy tesoa sy ny fanavotana sy ala ny filaoty sy ireo zava-mahagaga koa ataontsika hoe sarobidy ny filaoty ala ny hamaoty sy ny ataontsika hoe ahoana no andikana an'ity indray vetivety fotsiny sady mijery koa moa zany amin'ny dikana amin'ny teny gasy ny vetivety fotsiny merci. Faherezana ataontsika an'izay angambany faherezana izay she asita izay nataonao ho an'ireo razambe la voateny ho an'ireo razambenay mba hiamimy tamin'ny andron'ny zareo ary tamin'izao fotoana zao. Iny dikan'izay mampatsiahy fampatsiahy fa fankasitrahana an'ireo zavatsoa sy fahagagana sy ny hery sy ny fanampiana sy ny fanavotana izay nataon'ny Hachem tamin'ireo razambe la voateny mba hiamimy hahemy tamin'ny andron'ny zareo ary izay mankalazainay amin'ity andro ity. Zay no tenenina voalohany. Dia iny amin'izay izy teneniny anatin'ny Hanoka. Beme matitiah ben Yohanan Kohen Gadol. Tamin'ny andron'ny Matitia zanaky Yohanan pretra lehibe na Kohen Gadol. Tazomina Kohen Gadol. Hashmonai وبناب كشي عمدا ملخوت يافان رشاعة على أميخ إسرائيل. روان نتوني خشموناي تذكر جروب رونا في كمباننا زي نتسانغنا ياد أمي فتكاني غريك يافان غريك زي تذكر كشي عمدا ملخوت على أميخ Israel izay grika io izy dia nitsangana ary andrisy na animba ny Israel. Le Shacham Toratach ou le Aviram Mechuke Retsonach. Dia iny ahoana izy nanaovan'zareo an'izany fanimbana zany. Nitondra an'zareo anadino ny Toranao. Hashem zay ny tanjon'ireo Yavan ny Grika anadino ny Torah. Le Aviram me Mechuke Retsonach ary nitarika an'zareo andika n'ireo lalàna miafina izay mitondra ny fanirinao na ny ratsaona ny fanirinao. Dia inona hoy izy ata berahamecha fa ianao izy ao amin'ny famindraponao harabim izay be dia be amadita lahema be'et tsaratam. Nitsangana ianao izy ho an'ny zareo ho an'ny Hashmonaim na ilay olona izay nitsangana tsy nanaiky an'ilay kolotsaina helleniste na kolotsaina grika izay niditra averina ihany hanimba ny Torah sy fanatanteraka ny Torah. Nitsangana satria ireo nitsangana ho an'ny Torah dia anao koa izy Hashem nitsangana hanampy an'zareo be'et tsaratam tamin'ny andro sarotra tamin'zareo. Ravtam et Ribam. Ravta et Ribam, Danta et Dinam, Nakamta et Nikmatam, Masarta Giborim Beyad Halashim, Verabim Beyad Meatim, Urishaim Beyad Tzadikim, Utmeim Beyad Tehorim, Vezidim Beyad Oske Toratecha, Lecha Asita Shem Gadol Vekadosh Be'olamach. Io izy. Ka rehefa nitsangana izy Hashem ho an'ireo ataontsika groupe satria ireo groupe kely averiko ihany. Dia aloha vakiantsika zay izy. Nitsangana anao izy Hashem ho an'zareo ary ny vitso izy nitsangana eo anatrehan'ny marobe. Danta et Dinam ary ny tsara
amin'ny fitsarany zareo nakamtam et nakamta et nikmatam. Ty koa vetivosiny vetivety. Ataontsika hoe azafady vetivosiny. Na nitsangana tsy hoe namaly faty moa zany namaly faty an'ireto an'le zavatra nataon'ireo grika reo. Asartam giborim beiad halashim, ary nametraka ireo mahery eo ampelantanan'ireo malefaka. De rabim beiad meatim, ary ireo olona be dia be eo ampelantanan'ny olona vitsy. Vitsina moa zany. Oreshaim beiad tsadikim, ary ireo mpanao ratsy eo ampelantanan'ny olo-marina. Otneim, ary ireo maloto beiad tehorim, eo ampelantanan'ny ireo zay madio. Zedim beiad oske torateha, ary ireo mpanimbazimba ataontsika hoe mpanaratsy ny tora eo ampelantanan'ireo olona zay nanandinika ary nanokana ny fotoana zareo ho an'ny torateha, toranao Hashem. Neha asita Shem gadol, ary ho anao dia nanamboatra anarana lehibe ary masina be olamar eo amin'ny tontolonao. Ole ameha Israel asita teshoa, ary ho an'ny vahoakanao Israel izy zany dia nanaovanao famonjena lehibe uporkana ke hayom haze, ary porkana zay koa mitady fandikanan'ity mitovy amin'ny fanavotana ihany zany misy porkana iny. Fanavotana sy fiarovana porkana fiarovana ihany izy ke hayom haze, tahaka ny zao andro zao. De achar kar ba'u baneha lidvir beteha, ary tao aorianan'izay izy rehefa nandresy zany, misy fandresena lehibe tao anatin'izay, de achar kar ba'u nandeha ny zanakao izy le divre beteha, any amin'ny tranonao. Ino le tranonao io? Tenimpolo tamin'izy mbola nitrangana. Ofi et echaleha, ary nosokafanao izy ny varavarana antsoina hoe echal io varavarana idirana amin'ny toerana masina indrindra. De tihar et mikdasheha, ary nanadio natao amasinina masina ara-panahy sy nadio ara-panahy ny mikdasheha, ny toerana masinanao. Satria araka ny tenentsika teo nolotoina ny grika niditra tao dia nandoto amin'ilay toerana masina. De hidliku nerot be hatserot kodsheha, ary naprehitra an'ilay nerot labougie eo amin'ny ataontsika hoe lapan'ny trano masinanao. De kavou shemunat yeme chanouka elu behalel ou behodaa, ary nirehitra foana izy ireo labougie ireo nandritra ny 7 andro. Ary io antsoina hoe chanouka le candelabra zay elo, ary misy ny fiderana behalel ou behodaa, ary fakasitrahana tamin'izany fotoana zany. De asita imahem nisim, ary nanaovanao fahagagana sy zava-tsarobidy. De node le shimcha, ary nanakasitraka ny anaranao hagadol selah, mandrakizay anaranao lehibe mandrakizay. Inona ny hevitra ambadika an'izay zany rehefa io no ampidirina ao anatin'ny amida rehefa tonga ny andro 7 amin'ny chanouka.
Araky ny hitantsika zavatra voalohany mivoaka ato ny tanjon'ny Havanina na ny tanjon'ny Grika dia hiditra ao anatin'ny tsy de tena hoe hamono olona, tsy de tena hoe tsy de tena hoe zay moa zany namonina zareo satria ady le izy, tsy maintsy rehefa misy moa zany ny ady lehibe, guerre, tsy maintsy misy ny olona maty fa tsy vitany fotsiny hoe hanimba ara-batana ny Havanina na ny Grika, fa tena miditra any amin'le le identité maha israelita ny israelita satria tonga de any amin'ny Torah mihitsy hozy izy no sombany le fomba ny mitzvot na ny didy izay mipetraka ao anatiny, reny no nidirany ary novany. Ary rehefa manova zavatra ao anatin'le didy tonga de simba ny asa masina. Ary tsy vitan'izay fa sady niditra tao amin'ny tenimpolo izay toerana farany masina de nandoto, nolotoina ilay toerana. Zay ny zavatra voalohany. Zavatra faharoa, zavatra hitantsika koa hozy izy Rabim Beyad Moatim, ny olona maro hozy izy de latsaka teo ampitantanan'ny olona kely. De Reshaim Beyad Sadikim, ny mpanota Rasha de latsaka ary resy teo ampelantanan'ny tsadiky. Zavatra anankiray araka efa nianaratsika fa ny olona antsoina hoe Rasha na ataontsika hoe mpanota, mahatonga anankiray manota satria miota vokatry ny fandikana lalàna, fandikana fady. Dikan'izay ny antsoina hoe Rasha na mpanota de olona tokony hanaraka ny fady, hanaraka ny fomba na hanaraka ny lalàna fa nanapa-kevitra handika lalàna. Inona dikan'izay? Tsy ny eto rehefa miteny le vavaka hoe ny Reshaim tsy ny Grika no resahana eto fa ny Israelita mihitsy. Ny Israelita zay nanaraka an'le fomba fisainana Grika. Ireny no antsoina hoe Israelita Helleniste na Hellenika. Ireo no antsoina hoe Rasha satria ny Rasha ny Havanina na ny Grika tsy ireo mihitsy no napetraka Shem na niterena Shem hanatanteraka an'le mitzvah na ireo didy napetraka. Dikan'izay tsy ireo no antsoina hoe Rasha na mpanota, fa ny antsoina hoe mpanota ilay olona tokony manaraka ilay lalàna fa mandika azy. Dikan'izay rehefa miteny izy resy hozy izy ny mpanota eo anatrehan'ny tsadika na ny olona marina. Ny Rasha eto zany Israelita. Ina dikan'izany? Nisy ady an-trano, misy ny antsoina hoe guerre civile tamin'izany andro zany satria ny Israelita izay miteny hoe tsy azo atao, tsy tokony atao ny mifandray amin'ny fomba fisainana ny Grika satria io hanimba an'le Torah. Reny no antsoina hoe tsadika, olo marina, sy miteny hoe aza ampidirina io zavatra io fa io zavatra io raha vao ampidirina anatin'ny Torah de simba ny Torah. De ireo no resy, ireo no taiza zany mipetraka Hashem, mipetraka teo amin'ny toeran'le olona nitsangana ho an'ny Torah fa tsy nitsangana ho an'le olona miteny hoe mila atao moderna le Torah, mila atao hoe iny e amin'izao fotoana zao misy sabata moa zany tsy afaka ohatra zany ohatra hoe sabata anie zavatra hoe tsy afaka mampirehitra jiro na mampirehitra zavatra fotsiny fa raha mitondra tômôbila tsy maninona. De zay zavatra zay efa fomba fisainana manimba an'le lalàna taloha. Tonga de zay le hoe Hashem mipetraka niaraka tamin'le olona teny hoe aza afangaro le zavatra, le Torah. Reshaim, de tsy vitan'izay ny Tmeim Beyad Tehorim, ireo maloto eo ampelantanan'ireo madio. Verina ihany foana ihany koa zay fanontaniana zay hoe iza no antsoina hoe maloto. Ao anatin'ny halakha, ao anatin'ny Gemara, ny hafa firenena, ny Goyim tsy maloto, tsy afaka maloto satria ny notion na ny resaka efa miteny hoe misy ny antsoina hoe madio, azafady ny loto tonga satria misy ny dio. Satria ny Goyim na ny hafa firenena tsy afaka, tsy manaraka le mitzvah napetraka Hashem, dikan'izay tsy afaka antsoina hoe tahor. De rehefa tsy madio moa zany ianao de tsy maloto koa. Dikan'izay eto ihany miverina ihany le resaka hoe tsy ny Grika no resahana eto rehefa miteny hoe ny Tmeim na ny maloto fa mbola ny Israelita ihany io izay tokony madio izy nefa nandoto ny tenany. Ahoana fandotoan'ny Israelita ny tenany? Rehefa mandika lalàna, manova lalàna ary tsy manaraka ny didy tokony tanterahana. Beyad Tmeim. De eto moa zany tena vao mahay mazava ho azy am'zay Vezedim Beyad Oske Toratecha,
ary ireo manimbazimba na mpanimba, mpanova, zay dimy reo ataontsika hoe eny olona mpanova sy mpanimba ny Torà eo anatrehan'ny olona mianatra aosike, mametraka manokana fotoana mihitsy amin'ny fianarana ny Toranao ozy izy, Toratera. Eto zany tsy ny Grika ihany koa no nanao an'izay fa miresaka mihitsy zany ny texte eto ho an'ny Israelita, ho an'ilay Israel zay tokony mianatra Torà fa ohatran'ny hoe liana tamin'ilay fampianarana Grika, satria ohatran'ny hoe mahafinaritra saina kokoa ary moramora kokoa, mampalefadefaka kokoa ny lalàna atao anatin'ny Torà dia lasa ataontsika hoe vetivety ahoana moa tena an'izay amin'ny teny gasy, lasa eny ataontsika hoe liana amin'izay kolontsaina hafa zay, dia lasa nanaraka ny kolontsaina Grika zareo dia miteny hoe ka ty ny ohatran'izao, raha ohatra ka ovana fotsiny ity dia inona manova an'izay zavatra tsy mitovy ihany ireo samy biby, dia hoe inona naovana sorona sy ny sisa sy ny sisa. Zay zany ny zavatra nitranga ary zay no niainan'ilay Israelita nivoaka niaraka tamin'i Moshe, Moïse ary zay tantara moa zany fantatsika hatramin'izao hoe niaina tamin'izany. Dia ilay fanontaniana ohatran'izao: maninona ao anatin'ny Gemara miteny ny Chachamim mikendry hoe rehefa tonga hozy izy ny Yemota Mashiach na ny andron'ny ilay mpanafaka Mashiach, ny Mesia, dia ny fety rehetrarehetra hitantsika ao anatin'ny Torà hozy izy, inona reo Pesach, Shavuot, Sukkot, tsy ankalazaina intsony fa inona sisa no ankalazaina amin'izany andro izany? Chanouka sy Purim. Reo mbola mitoetra hatramin'izay. Dikan'izay ireo vanim-potoana ireo zany hoy izy na ny zavatra nitranga tamin'ireo vanim-potoana roa ireo ilaina foana no mamerina azy ary mankalaza azy any rehefa tonga ny antsoina hoe Mashiach na fanafahana lehibe, Geoula Shlema, fanafahana tanteraka. Dikan'izay ilay zavatra tsy ho an'ny Israelita ilay nivoaka niaraka tamin'i Moshe fotsiny, ilay 210 ans fotsiny, ataontsika hoe 210 na ireo Israelita izay niaritra na nijanona folo sy roanjato taona tany Mitsraim. Zava-ninona? Satria io zavatra io tsy miankina amin'ny zavatra niara-niainany zareo, niara-niainana ny ireo Israelita rehetrarehetra tao Israel, tao Mitsraim, azafady, tao Egypte. Zay zany teboka voalohany. Io fety io tsy maintsy miverina, tsy maintsy ankalazaina fa tsy isan'izay ny fety rehetrarehetra izay atao Pesara, Pâques, Shavuot, nitsanganany tany amin'ny tendrombohitra Sinai nahinonan'ny teny dimy folo, sy ny Sukkot ilay fety izay mipetraka ao anatin'ny trano hazo namboarina, kabana. Ireo zavatra ireo foana daholo rehefa amin'izany fotoana izany. Dia faharoa, satria rahalahintsika akory zareo satria samy avy amin'ny fampianarana sy ataontsika hoe Israel daholo, na ataontsika hoe banto israelita na ilay Israelita, ireo folo izay tafidina taty Afrika, ka nefa tsy niainan'izay zavatra izay, dia misy an'izay hoe ny zavatra niainan'ny rahalahintsika na ny ataontsika rahalahintsika dia tsy maintsy zakaina satria samy ny fianakaviana iray, samy ny ao anatin'ny Torà. Dia izay faharoa, fahendrena amin'ny hoe izay ny iainan'ny rahalahiko, izay ny iainan'ny anadahako, dia izaho koa zany miara-miaina ary miaraka mifaly an'ilay fahagagana niainany zareo sy ataontsika hoe ny sedra niainany zareo sy ny fanafahana nataony Akadosh Baruch Hu Hashem any zareo, dia miaraka manao an'ilay fety. Izay ny faharoa. Dia fahatelo, ny Chachamim, ny olon-kendry tamin'izany fotoana izany matoa zareo nametraka an'ity ireo fety ireo Purim sy Chanouka ho lasa fety ho ataon'ny zanak'Israely satria misy antony. Misy vanim-potoana ao anatin'ny volana 12 azahoana miala na
azahoana anaovana ataontsika hoe hiady ary azahoantsika manafaka ny tenantsika amin'ny ataontsika hoe zava-mitranga feno sarotra na enjana feno sedra. Anisan'izay vanim-potoana izay ny vanim-potoanan'ny Kislev. Kislev anatin'ny volana faharoa izy raha ohatra raha ohatra ka manomboka amin'ny volana voalohany volana Tishri. Tishri, Cheshvan, Kislev. Fahatelo moa zany azafady fa tsy faharoa, fahatelo. Ao anatin'ny fotoana io indrindra anatin'ny hoe 5 ny volana Kislev, misy vanim-potoana azahoana manova zavatra lehibe indrindra amin'ny na eo amin'ny fiainantsika, ny fiainan'olona anankiray na eo amin'ny fiainan'ny fikambanana communauté anankiray na eo amin'ny fiainan'ny firenena anankiray. Araka ny hitantsika eto io vanim-potoana io na tonga dia niraisin'ny olon-kendry naoty natokana hotenenina hoe ho anaovana fety ito vanim-potoana ito. Bezatra tasemy tsika tsy hiditra lalina amin'izay fa mitovy amin'izay ilay ohatran'izao. Io zany tokony hakana ohatra, hakana tahaka amin'ny zavatra iainan'ny banto israelita amin'izao satria verina ihany efa io zavatra niainan'izareo io marina fa ny israelita tamin'izany fotoana izany niainan'io fa tsika hatramin'izao ao anatin'io zavatra io. Inona dikan'izay? Iavanina ilay grika dia miditra anatin'ny fomba ilay israelita manova zavatra, mampianatra hoe mety hoe ity tsy mety fa ity no mety, ity no tokony ho izy. Dia ilay vahoaka izay ataontsika hoe séduit resy lahatra amin'ilay fomba fisainan'ilay grika nanaraka an'ilay izy dia inona ny zavatra nitranga? Lasa misy ady an-trano. Izany zavatra izany afaka jerena fotsiny eraky ny Afrika. Fa zavatra nitranga, zavatra mbola hainantsika hatramin'izao zany. Jerentsika tsara fa ny ao anatin'ny izaho izao miresaka ny malagasy tsika malagasy. Ao anatin'ny antsoina hoe malagasy misy ny malagasy izay liana ary resy lahatra amin'ny fomba fisainana hafa, fomba fisainana avy any ivelany ary misy mihitsy ary manaratsy ny fomba izay noentin'ireo razambe. Tsika miresaka razambe eto satria ireto ny razamben'ny israelita. Noentin'io razambentsika manaratsy mihitsy miteny hoe tsy izy intsony io satria efa nampianarina nisy averina ihany nisy ny fomba fisainana avy any ivelany tonga mampianatra miteny hoe ity no tokony ho izy fa ilay fombanareo tsy mety, ny fombanareo ratsy ary tsy vitan'izay fa hoe misy sasany ataontsika hoe sady hoe manaraka an'izay fomba izay nefa mbola mitazona kely. Fa ireo mitazona kely io nefa manova tsikelikely an'ilay fomba taloha. Hitantsika izany fa io tantaran'ny Hanoka io tsy hoe mijanona fotsiny anatin'ny tantaran'ny zanak'Israel. Fa io tantaran'ny Hanoka io ataontsika hoe modely izay nampiasaina hanimbana kolontsaina anankiray izay mipetraka. Ary iainantsika veriko ihany, io iainantsika hatramin'izao ary misy ny ady an-trano. Tsy ny frantsay eny satria izany ny occidental izany mitondra an'ilay fomba fisainana tany ivelany. Tsy ny frantsay no hiady amintsika amin'izao fotoana hoe ny fombanareo mety sa ny fombanareo tsy mety. Fa tsika samy tsika mihitsy no miara-miady ao an-trano. Tsika samy tsika no miteny hoe misy ny sasany mitazona an'ilay fomba dia miteny hoe ny fomba anie tokony ho izy, iny tokony hajaina. Ary zareo, tsy hoe zareo fa ny olona mitazona an'izay araka ny hitantsika anatin'ity teksta ity, ireo no vitsy. Satria inona hozy izy? Ny olona be dia be hozy izy dia ho lavo eo am-penatanan'ny olona kely, olona vitsy. Izany ny fahagagana nataon'ny Hasem ho an'ny Israelita tamin'izany fotoana izany. Rehefa tonga ny Israelita izay nanaraka ny fomba fisainan'ny Grika dia ireo lasa be dia be satria averina ihany tena mahaliana ary mety mandresy lahatra ilay fomba fisainana avy any Grika. Ary izany zavatra izany hitantsika amin'izao fotoana koa fa hatramin'izao raha misy olona anankiray miteny hoe hitsangana hoe ny fomba malagasy. Amin'izao fotoana izany efa miakatra ny izay ataontsika hoe fihetsika izay. Ohatran'ny hoe mitaitra tsikelikely ny malagasy, Baruch Hashem. Fa hatramin'izay moa izany dia hoe tsy ny fomba gasy izany tsy ao, tsy izy mihitsy izany fa ny fomba avy any ivelany ihany no hoentina. Dikan'izay
tsika miaina an'izao vanim-potoana antsoina hoe Hanoka zao. Fa tsika zany mbola tsy niaina an'le hoe azafady ahitsiko kely zavatra tenenina. Tsika mbola tsy niaina an'le fahafahana niainan'ireo Israelita tamin'izany fotoana izany, zay hoe Hashem tonga nanampy an'le olona nitazona an'le Torany. Mbola tsy niaina an'izany tsika satria hatramin'izao tsika mbola ao anatin'le hoe ny Reshaim na ny tsika tsy amintsika ihany izay tokony manaraka ny fombantsika sy manaraka tonga manaraka fomba hafa. Mbola hatramin'izao mbola resy tsika. Ka zay zany mahatonga an'le hoe raha ohatra mametraka fanontaniana am'zay zany hoe ny banto israelita ve mila manao fetin'le Hanoka? Tsika mihitsy ny banto israelita mihitsy no mila manao an'io fety io ary mila manao azy amin'ny kavana, amin'ny fifantohana satria mba ho iainan'izany Hanoka zany. Ina dikan'le Hanoka zany hampirehitra an'le labougie ary hanao an'ireo zavatra rehetra zay mitranga nataon'ireo Grika tamin'ny Israelita. Averina ihany, inona nataon'ny Grika? Ny fomba sy fadin-jareo novana na voarara tsy azo atao intsony ary ny hasina dia nolotohina. Zay no tonga an'le hoe niditra ny Kohanim dia nanadio an'le toerana masina, nanadio an'le tempolo satria nolotohina, voaloto ny toerana masina. Verina tsika amin'izao fotoana izao firy ny toerana masina malagasy zay voaloto, zay tsy masina intsony satria voaloto. Tsika averina ihany mbola miaina tsara amin'izany zavatra zany zao. Kanefa aiza le fahafahana, aiza le Hanokantsika? Tsika mihitsy no mila ny Hanoka amin'izao fotoana izao. Ny antsoina hoe banto israelita na le israelita zay aty Afrika. Satria mbola tsy afaka. Zay zany hoe mahatonga an'le miteny hoe mametraka ny fanontaniana. Le fanontaniana zany tonga dia voavaly tena marina. Satria io mihitsy no mila fantaritsika zany. Inona tsara no nataon'ireo Israelita tamin'izany fotoana zany? Ahoana ny nataon'ireo Hashmonaim? Nitsangana zareo izy satria nisy ny antsoina hoe ady. Tena misy ady militaire ilay izy voalohany. Mila mitsangana aloha zany dia misy ady militaire. Fa rehefa avy eo io ady militaire io reo vitsy. Fa matoa zareo vitsy miady ho an'ny Torah na ovako zany ilay zavatra. Miady amin'ilay fomba mitsangana dia hiady amin'ilay fomba. Marina fa be dia be ny olona mbola tsy miaraka amin'izany satria misy fomba hafa no entiny, tsisy olana. Fa rehefa anao miaro amin'ny fombanao amin'ny fombadio dia amin'izay fotoana izay Hashem mihitsy no mitsangana. Izay no hitantsika eto. Hashem no mitsangana ary hanampy anao hamerina ny toeran'ilay Torahany na hamerina an'ilay fombany, hamerina ny hasina. Zay kedosha izy eto. Kedosha zany hasina ary mila mamerina ny hasina. Zay no rarina ary zay no hery azontsika ampidinina, hazavana, azontsika trandrahana rehefa tonga ny antsoina hoe 25 ny volana Kislev. Zay afaka andro kely sisa moa zany. Dia be zany antsika zany hianatra an'izay fa alohany hiditra amin'izay betsaka raha ohatra ka misy fanontaniana moa zany afaka mametraka fanontaniana. Zay mantsy ilay fanontaniana hitako tao amin'ny Facebook hoe tsika misy ny mbola hoe tsy nihina tsara amin'le hoe tokony tsy mankalaza an'io fety io zany ny ataontsika hoe atao hoe malagasy na ny banto israelita. Nefa zany averina ihany fa zavatra tena ilaina ilay izy. Hamerenana ny fomba sy fady sy hamerenana indrindra ny hasina. Dia ny fomba famerenana an'izay moa averina ihany hodinitsika amin'izay zao miaraka amin'ny Ben Ishchai. Satria Ben Ishchai ao anatin'ny parasha zao ty parasha vetivety izy mihitsy zany. Haity alakha mikasika amin'ny Hanoka. Alachot Hanoka. Dia hozy izy Amar me maharav yets'u azkir od beparashat zo ilchot Hanoka asher rov hashanim ani doresh otam be'ezat Hashem yitbarach beparashat Vayeshev. Anatin'ny parashat Vayeshev ilay izy.
De hoy izy hoe marina fa tsika hoy izy anatin'ny parady Vaisheva zao anatin'ny Shana Rishona na taona voalohany, fa ao anatin'ity parasha Vaisheva ty hoy izy no anazavako no hanomezako azy fanazavana mikasika ny lalànan'ny Hanoka. De misy pasoky na andininy ao anatin'ny andininy fahafolo ny chapitre ny toko fahaefapolo no anatin'ny bokin'ny Bereshita na Bereshita Genèse hozy izy ny dikateny. De jerentsika aloha zany io. Hozy izy aiza misy teo ty. Ova gefen shelosha sarigim vehi porahat alta nitsa hiv shilo ashkeloteha anavim. De hozy izy hoe andazy tonga de dikasika amin'ny teny gasy satria ato misy an'le amin'ny dikateny gasy fahafolo. Ary ilay tao amboloboka ny sampana telo ka noho nitsimoka izy dia niposaka ny voany ary nisampahony nahavanona voaloboka masaka. Inona io tantara io? Aiza io tantara io? Amin'ny tantaran'ny nofin'ny tantaran'ny nofin'ny Pharaon. De eto zany tsika andinika an'izay tsy tsika moa zany fa i Ben Israel no mitondra fanazavana mikasika an'io ary inona ny idiran'io nofin'ny Pharaon io sy Hanoka. De zay zany no jerentsika eto am'izay bezata tashiny. De hozy izy nira libesiata lishmaia gefen elo Israel she nimshelo la gefen. Zavatra tokony ho fantatsika hozy izy ao anatin'izay pasoky zay, anatin'izay andininy zay hoe ary ilay tao amboloboka hozy izy. Rehefa miteny hozy izy io pasoky io na eo anatin'ny Torah miteny hoe gefen na voaloboka dia mila fantarina fa kôdy izy io miresaka ny Israel. Tsy miteny izy hoe zanak'Israel fa kôdy antsoina hoe Israel. Kôdy ny Israel averiko ihany. She nimshalo la gefen satria ny ohatra ny Israel hozy izy dia tahaka ny voaloboka. Fa ahoana hozy izy she u es halash verach ar perotav tovim meod veyesh sheyesh baem achila veshtia. Satria maninona hozy izy no alaina tahaka ilay voaloboka de alaina tahaka ny Israel satria voalohany indrindra hozy izy io hazony voaloboka hozy izy halash zany zavatra maivana. Zavatra eny ohatra tsy azo anamboarana trano ohatra satria manjary satria tsy de mafy, zavatra malemy zany zay halash, zavatra malemy hozy izy ny hazony ary rah ndray zavatra malama, sady malemy no malama. Nefa hozy izy ny voankazo mivoaka aminy hozy izy de tsara be, tsara de tsara. Tovim meod, ny voankazo rehetra mivoaka aminy hozy izy de tsara ary misy hinanana sy hosotroina, afaka hohanina ny voalobokany, ny voankazony na afaka hovana lasa zavatra fisotro. Zay hozy izy mahatonga ny hoe Israel zany atao tahaka an'izay satria ny Israel koa hozy izy satria ken Israel afalpi she'em rachim vechalashim satria hozy izy Israel olona antsoina hoe Israel averiko ihany izy tsy miteny hoe bene Israel na zanak'Israel fa Israel fotsiny satria Israel moa zany araka ny fantatsika titre ny olona antsoina hoe ny antsoina hoe Israel zay olona nanaraka ny fomba sy fady ao anatin'ny Torah ary manhaja manatanteraka azy ireo de misy ny hasiny. Zay izy antsoina hoe Israel fa tsy hoe efa hoe ny reniny no atsotsika hoe Israelita de tonga de Israelita tampoka le olona tsy ia. Satria araka ny fantatsika raha ohatra ka Israel olona anankiray ataontsika hoe ny ray aman-dreny juifa na Israelita fa izy mandika sabata de inona hozy izy ny lalàna ao anatin'ny Torah raha mikitika divay io olona io na de ray aman-dreny ara Israelita tsy azo sotroina intsony le divay satria tahaka ny fitsaranan'ny olona hafa firenena izy ary very zany le maha Israel azy ary tsy afaka ampidirina anatin'ny minyan na anatin'le
isan'olona folo zay azahoana anaovana kadisy sy kidosha sy ny sisa sy ny sisa. Beza tasy zany lalàna rehetra zany no marika fa Israel zany na le ny zavatra ny olona antsoina hoe Israel dia nahatratra dingana ara-panahy. Zay mahatonga ny Ben Israel tsy miteny hoe Ben Israel na Bne Israel zanak'Israel fa tonga dia miteny izy hoe Israel. Israel hozy izy zany rehefa olona anankiray mahatratra an'izay dingana zay. Rahim dia ataontsika hoe olona tsy hoe maiva hoe malemy, ohatran'ny hoe tazana any ivelany izy hoe olona malemy na olona malamalama. Hevitra ao anatin'izay zany tahaka an'ilay hazon'ilay voaloboka. Aus ihm per haute tovot fa fantaro izy fa le Israel na dia hitanareo ohatran'ny hita any ivelany ohatran'ny hoe olona malemilemy, olona tsy manana zany hoe tsy manana tsy afaka anaovana ametrahana zavatra na ametrahana zavatra tsy ohatran'ny hoe malemilemy fa izy hozy izy manamboatra voankazo tsara be. Tovim betora afa iny ilay voankazo amboariny avy amin'ny Torah sy mitzvot ataony. Ina dikan'izay? Ny mampisy ny olona mahatratra dingana ara-panahy antsoina hoe Israel hozy izy tsy ho tazanao eo ny eo ny zava-tsoa ho avoakany. Satria hita izy ivelany hoe olona ohatran'ny hoe tsy dikany malemy. Nefa amin'ny fianaran'ny Torah sy ny fanatanterahany mitzvot isaky manao an'izay izy dia manamboatra voankazo tsara be hozy izy amin'izany fotoana zany. Fa oviana no hinanana an'izay voankazo zay. Petr Shem ambola hitentsika izy. Hozy izy gam hagefen ena mekabelet netia acheret shelo tit erev beshahar elanot. Ary tsy vitan'izay koa hozy izy fa ny gefen na ny voaloboka hozy izy dia tsy dia tena mandray loto loatra. Anasany hoe bebe fotsiny mikabel loto. Rehefa mamboly an'ilay voankazo, mamboly divay hozy, mamboly voaloboka hozy izy dia ny fambolena azy rehefa hoe misy saha anankiray atokana ho an'ny voaloboka dia ho an'ny voaloboka fa tsy azo atao. Izay ny zavatra fantatry ny olona mpamboly voaloboka. Tsy afaka hoe mamboly voaloboka sady mamboly paiso na mamboly manga ao anatin'ny saha anankiray fa ny saha natokana ho an'ny voaloboka ilay izy. Tsy afaka asiana fangaro zany, fangaron'ilay zavatra. Izay no tena eto hoe io hazon'ny gefen, hazon'ny voaloboka io izy rery no amin'ny saha anankiray fa tsy azo atao ny mampiditra hazo hafa tahaka ny Israel. Ilay antsoina hoe Israel koa zany mila tandremana tsara mba tsy mifangaro. Rehefa io ny Israel dia misy lalàna be dia be mametraka fefy mba tsy fangaro ilay voankazon'ilay voaloboka sy ilay voankazo hafa. Zany tsy midika hoe voankazo hafa zany tsy mety na maloto na maninona, tsy izay mihitsy ny teneny eto fa izy mila mitokana, mila misaraka amin'ilay voankazo hafa izay vao afaka mamoaka ny voankazony. Hazo hafa azafady tsy mifangaro amin'ny hazo hafa mba azahoany mamoaka ny voankazo tsara indrindra. Izay no mahatonga ny Israel koa izy tahaka ny voaloboka. Israel ilekatova haina amin'ny vadamy iashkeny. Tahaka ny voasoratra anatin'ny bokin'ny Bamidbara koa izy hoe ny Israelita hoy izy dia vahoaka tokana levady levadad. Dikany levadad zany avy amin'ny hoe olona irery, vahoaka rery. Rery izy satria manaraka fomba sy fadiny ary ny fomba sy fadiny tazominy dia fomba sy fadiny koa mametraka fefy mba tsy mifangaro amin'ny fomba hafa. Averina ihany fomba hafa sy midika hoe tsy mety fa ho an'ilay olona te hanatratra an'ilay dingana ara-panahy antsoina hoe Israel tsy mety aminy mampiditra fomba hafa ao anatin'ilay fomba tanterahana. Ary izay no verina, izay no fantatr'ireo Grika tamin'izany andro zany hoe fantatry zareo tsara fa reto Israelita reto tahaka ny voaloboka hozy izy. Satria izay ilay ohatra nalain'ny Ben Ishai teto, tahaka ny voaloboka reto. Ny voaloboka fantatra fa tsy mahazo mafangaro amin'ny hazo hafa. Dia tonga ny Havanina, tonga ny Grika, tonga zareo dia miteny hoe ndasy fa ampidirina tsikelikely ny antsoina hoe filozofia greka. Ampidirina tsikelikely ny inona? Demokrasia.
Demokrasia Grika. Zany zavatra zany averina ihany fa mbola iainantsika hatramin'izao. Ny Israelita tamin'izany fotoana zany ary efa nahavitan'ny Chanukah zareo fa tsika Bantou Israelita tsika mbola ao anatin'ny antsoina hoe demokrasia. Ataontsika hoe hatramin'izao koa ary ny Israelita any Israel amin'izao fotoana koa mbola miaina anatin'ny demokrasia. Satria miverina ihany le Chanukah ny tena marina. Fa mila an'izay fahagagana, mila an'izay fanampiana avy any ambony zay hoe averina ihany demokrasia zany demos sy tsy mahay fa tsiditra an'le teny fa izy teny Grika. Ny fomba fitondrana ny vahoaka ao anatin'ny Torah dia ny fanjakana, misy mpanjaka. Zay zavatra zay nisy be dia be eraky ny Afrika. Fa amin'izao iza no firenena afrikanina tazona ny antsoina hoe fanjakana zany amin'izao satria noentina le fomba Grika zay noentin'ny mpanjanaka dia hoe demos ny vahoaka no manapaka. Tsy diso le izy fa le fomba fitondrana azy lasa demokrasia hatramin'izao. Dikan'izay mitondra ary nanaiky napiditra fomba hafa ao anatin'ny fomba izay tokony tsy hidirana. Tsika aveo fa mbola ao anatin'ny tsaran'le tantaran'ny Chanukah tsika zao. Dia zay le izy hoe aza afangaro izy io zavatra io fa raha vao afangaronao le zavatra tonga dia simba. Inona le simba? Ny voankazo na ny voaloboka mivoaka amin'ireo hazo ireo izy dia lasa tsisy tsirony, lasa rà, lasa kely. Zay le izy zao mifangaro ny fomba dia simba le zavatra. Simba manjary lasa vitsinany mbola mahay mamboly voaloboka ataontsika raha zay le kôdy. Mahay mikarakara ny kolontsaina antsoina hoe Israel na le hoe fomba malagasy vitsiny mbola misy fa tsy ireo intsony no be dia be fa tsisy an'izay rehefa fangaro daholo. Dia inona izy ndraiky amin'ireny لأن إفشار شيء يتمع إيش إسرائيل بسترة أخرى ويتعرف با لجمري. فهذا هو فوزي satria izy ny olona antsoina hoe Israel manana anjandina antsoina hoe Israel zany ozy izy na dia mifangaro aza ozy izy le olona mifangaro tamin'le sitra achara zany hoe ilany hafa tamin'ny zavatra hafa. Fa izy ozy izy tsy ho vadika tena hoe tanteraka. Tsy ho vadika tanteraka ny maha-Israel. Iny dikan'izay na misy aza ozy izy ny antsoina hoe assimilation tamin'izany andron'ny Grika tamin'izany hoe juifa helléniste na Israelita izay nanaraka an'ilay fomba Grika. Na dia nivadika azy zareo fantaro fa matoa zareo koa izy Israelita manana an'izay fakana fototra Israelita zay dia tsy ho voaloto hatramin'ny farany fa mbola misy foana ao anatin' zareo an'ilay maha-Israel zareo fa tsy ho simba hatramin'ny farany zany. Dia izay zavatra izay koa mbola afaka hoentina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao miaraka amin'ny Bantou Israelita na ny Afrikanina hoe jereo ny fomba marina fa betsaka ny olona nandray nanokatra amin'ny kolontsaina avy any ivelany fa tsy manala mihitsy ny maha-malagasy ataontsika hoe amin'ilay fomba. Misy zavatra foana voatazonao. Zay koa izy anisan'ny karakteristikan'ny Israel. Na dia mifangaro fa misy foana ilay fototra ary fototra kely ao anatin'iny no mila ampiana mba miha-lehibe. إلا سوفو لتأتى مننا ويتكون على يد كما كيلكولين كي عشان يبرخ الشيف مرشيفوت لفيلتي يدح منه ندح. زو زيز miankina amin'ny fakana kely zay mbola misy foana hoe anatin'ny Israel rehetrarehetra ozy izy. Satria ozy izy zany ny Israel tsy ho vadika tena hoe tanteraka ary hoe hanadino tanteraka ny hasina nisy tao aminy. Dia miankina amin'iny ozy izy no hanampiany Hashem an'ireto an'zareo avy amin'ny alalan'iny Gilgolim.
ary ny olona tratran'izay zany izy de tsy maintsy hiverina réincarnation, misy réincarnation miverina ao. Zay izy zany fitaovana ampiasain'ny Hachem anampina an'le hoe marina fa niala tamin'ny ataontsika hoe ny lalana napetraka Hachem ho an'i Israël, le Israël nanaraka an'le Grika fa na de nanaraka any izy misy an'le fototra foana izy mbola any de tsy maintsy mbola misy réincarnation zany mbola hiverina zany iny fanahy iny tantaran'iny fanahy anatin'ny vatany iny hiverina indray de mamerina indray jerena indray hoe mbola nanaraka an'le fomba fiainana hafa zay sasa hiverina am'zay sy ny sisa sy ny sisa. Zay no antsoina hoe Gilgul, réincarnation. Ampiasain'ny Hachem izy io zavatra io anampina an'ireny mba tsy ho very mihitsy satria tsy ho avelan'ny Hachem very zany mihitsy izy reny fanahy reny. De averina ihany raisina daholo zany resaka zany de ataontsika amin'ny hoe malagasy. Na de lasa lalana lavitra ary le olona izy ataontsika hoe tena hoe mandahy tanteraka ny fomba tsy maninona fa na amin'ny vanim-potoana iny amin'ny vanim-potoana iainana iny izy de mbola tsy maintsy hiverina izy amin'ny vatana hafa io fanahy io fa hiverina tsikelikely izy tsy avelan'ny Hachem ho very anatiny amin'ny tontolo hafa hozy izy. Gingul recherve mais Cheshivot le-velity iahad nomeno tsy ho avelany mihitsy ho very ary ho paritaka hozy izy zany zavatra zany. De amar chez le chat Sharegima Keneged Naran. De zao am'zay hozy izy. Ao anatin'le pasoky, ao anatin'le andininy vakitsika teo, misy hazo izy izy na tsy hoe verena kely ary ilay tao amboloboka hozy izy de ny sampana telo. Benisray zao andeha hanazava an'ilay sampana anankitelo. Inona hozy izy sampana telo io? Io hozy izy kôdy an'ilay antsoina hoe Naran. Inona antsoina hoe Naran? Nefesh, Ruah, Neshama. Reo dingana ara-panahy telo. Nefesh dingana voalohany, Ruah dingana ao manaraka azy ary Neshama dingana mbola manaraka an'izay. Inona dikan'izay? Raha ohatra zany hoe ny Israelita hozy izy zany le hazo mboloboka de misampana telo ao anatin'ny Israelita io zany misy Nefesh, Ruah, Neshama. Va aleo Benisray no manazava azy. De hozy izy. Et là, chez Nimtsaim be Israël dafka satria reo dingana telo fa ara-panahy reo izy no hita ao anatin'ny Israël taratra zany hita taratra anatin'ny Israël, olona antsoina hoe Israël. De koa zany manome définition anankiray Benisray. Ny olona antsoina hoe Israël, ny olona vezety ohatran'ny hoe tapaka hozy izy ny connexion vezety fotsiny. Mandeha ve zany tsy mandeha? Aoka se mandeha. De hozy izy ny olona antsoina hoe Israël zany ny olona nahavita na niactiver nandefa na nampirehitra an'ireo dingana ara-panahy telo reo. Nefesh, Ruah, Neshama. Raha tsy activer reo de tsy afaka antsoina le olona hoe Israël. De zay reo dingana efatra telo reo zany ary efa hitantsika anatin'ny bokin'ny Rabbi Chaim Vital ao anatin'ny Shara Kedusha amin'ny zay manasa antsika zay mbola tsy mahafantatra azy fa ampatsiahiviko kely fotsiny fa le fampianarana efa natao hoe ny fiactivena na fahazahoana an'ilay dingana ara-panahy antsoina hoe Nefesh de ny fahitsiana ny toetra ratsy tikone midot raot. Rehefa mahintsy ny toetra ary lasa manana toetra tsara na misy fahendrena zay vao afaka manatanteraka ny mitzvot 613 mitzvot ary zay ny dingana tsy hoe zay ny faharoa fa zay vao afaka manatanteraka an'ilay reo mitzvot na ireo didy napetraka Hachem de raha ohatra indray te activena ny dingana ara-panahy faharoa antsoina hoe Ruah de iny natao fianarana ny Torah fa ao amin'ny dingana efatra zay fahazahoana azy. Pshat, Remez, Drash, Sod. Rehefa vita zay de fiactivena na fahazahoana le dingana ara-panahy fahaefatra indray ny fanatanterahana ny tefila sy ny mitzvot, ny vavaka sy ny didy rehetrarehetra napetraka fa amin'ny fifantohana be kavana. Reny koa efa natao fa dikan'izay zany raha ohatra ka te ho activena reny zavatra reo de tsy maintsy matao iny reny no dingana napetraky Rabbi Chaim Vital. Zay koa mahatonga ny hoe amin'izao fotoana vitsiana ny olona antsoina hoe Israël satria mety hoe tsy hoe mety
Fa satria tonga de mijanona eto amin'ny nefesy ny ankamaroan'ny Israelita am'zao fotoana ataontsika hoe juif satria maninona? Satria vitsinany ny olona liana amin'ny fanamboarana ny toetra tsara, fanamboarana ny toetra ratsy mba hanana ny antsoina hoe toetra tsara, midaodôvôty. Fa tonga de mihazakazaka daholo amin'ny fanatanterahana ny mitzvot. Nefa tokony toetra aloha no amboarina voalohany. Tokony tsy hisy intsony ny fiheboheboana, dikan'izay tsy mora tezitra. Tokony tsy hisy intsony ny fanaovana lasaonarana ny fifosahana na fampiasana ny vava amin'ny ratsy, mandainga, mandoka sy ny sisa sy ny sisa. Tokony tsy hisitantseo intsony ny antsoina hoe ta'ava na ny fahafinaretana sy ny faniriana. Resaka amin'ny fahafinaretana eto amin'ity tontolo eto ity de ny farany tokony tsy hahita olona misy alahelo. Satria mianatra Torah reny no mila amboarina aloha voalohany indrindra araka ny efa fantatsika. De dikan'izay raha tsy kitihana reny anatin'ny raha ohatra ka rehefa manaraka ny fampianarana arabe vital tsy voaactivé akory ny nefesh. Dikan'izay tsy ho azo mihitsy ny neshama, ny roah sy neshama. Zay mahatonga ny hoe Israel hozy izy ny farafahatsy tsara, tsy hoe farafahatsy tsara fa rehefa antsoina hoe Israel ny olona anankiray de tsy maintsy hita taratra reo sampana telo dingana ara-panahy telo reo, nefesh, roah, neshama izay reo le sampana ataontsika hoe izay mivoaka am'le hazom-boaloboka anatin'ity pasoky ity, anatin'ny andininy ity. Zay hozy izy. Dafka de umot haolam en lahem ela nefesh min aklipa de asia. Satria hozy izy ny afa-firenena rehetrarehetra hozy izy de tsisy afa-tsy ny nefesh, dingana voalohany nefesh zay mivoaka zay azony zareo avy amin'ny ilana antsoina hoe klipa na ny korandrika na ny hoditra avy any ivelany zany amin'ny tontolo antsoina hoe asia. Aiza tasy? Dikan'izay nefesh ananan'ny afa-firenena. Raha ohatra ka manao tikony amidot zareo na manamboatra ny toetra ratsiny zareo de afaka azonjareo tsara mihitsy ny dingana antsoina hoe nefesh. Fa raha ohatra reo ka tena hoe ampinana zareo manatona tsikelikely amin'ny antsoina hoe mitzvot de azonjareo koa manactivé ny antsoina hoe roah sy neshama. Raha ohatra ka lina. Fampiasa satria mbola tsy zao zany. De tikun shel Israel hu shelosha madregot. Zao am'zay zany hozy izy. Raha fantatsika tsara am'zay hozy izy ny dingana antsoina hoe Israel de misy tikun, misy fanamboarana tokony ho arahana. Ara-panahy io, fa ditsika ohatriny ahoana zay fanamboarana zany fa misy antsoina hoe tikun de manana dingana telo izy izy. Shelosha satria tahaka ny eo mifandray amin'ny nefesh, roah, neshama. De misy fanamboarana tikun anankitelo zany hozy izy. Betkhila hi kaporahat. Ny voalohany hozy izy de tahaka ny voninkazo. Io hozy izy le voninkazo zay resahana voalohany anatin'ity pasoky ty eto izy ito. Satria izy mizara telo izy le hazo, le gefen, hazo miboaloboka. De sherigim hem kaporehet. Hazo voankazo tsy hoe voankazo fa voninkazo aloha voalohany hozy izy. De hoe alat netsa ary avy eo miova lasa inona ty anaran'ity? Voninkazo de lasa voninkazo de lasa voankazo. Tsy hoe voankazo fa mbola lasa bourgeon, ahoana moa fiteny an'izay? Fleur aloha le izy de avy eo lasa bourgeon de avy eo lasa voankazo. Aiza tasy? Aleo tonga atao an'izay, am'zay tsika mandroso kely satria somary lavalava ihany le texte. De ny voalohany hozy izy zany rehefa miteny le pasoky na le andininy ato hoe voalohany hozy izy mizara telo le zavatra, misy le voninkazo, io voninkazo io izy mifandray amin'ny teshuva shebehir ur halev izay mila manao teshuva na mila fibebahana, fiverenana, miverina, zay atao hoe teshuva tashuv, miverina indrindra amin'inona? Hir ur halev na nireo fieritreretana, eritreritra ao am-po. Ny fo koa manana ny eritreritrany. Ino dikan'izay? Ny fo manana ny eritreritrany dikan'izay manana ny fisainany koa ny fo. Misy ny fisainana ao anatin'ny ati-do de misy ny fisainana ao anatin'ny fo. Zay le olona antsointsika hoe olona miaina am-po, amin'ny sitrapony. Anatin'izay hozy izy mila anaovana tikon, mila fanamboarana satria raha ny fo hozy izy no asaina misaina
na mieritreritra de manjary araky ny tenenin'ny voasoratra anatin'ny parashaty Noa, tantaran'i Noe nahatonga ny Hashem hanao an'ilay toradrano satria hozy izy ratsy hozy izy ny ao anatin'ny fon'ny olombelona. Ka zay mahatonga ny hoe raha ohatra ka ny an'ny fo no asaina nitondra zavatra, indraindray mety fa le inona dia zavatra mety tokony atao ary hoe simba satria ny fo izy izy ny olombelona indrindra ratsy. Émotion zany anatin'izay ny fihetseham-po, zavatra mila canaliser fa io no manimba ny zavatra tanterahina. Io izy no anaovana tikonina voalohany, anaovana fanamboarana voalohany. Mila manao teshuva amin'ny fomba fisaina, amin'ny fo maloto, faloton'ny fo. Dia ahakar alata netsa ary rehefa avy eo izy zany dia miova ilay voninkazo lasa bourgeon. Dia izy io indray izy mikasika an'ilay teshuva be maase, ny teshuva amin'ny fomba fihetsika ny zavatra natao rehetrarehetra. Voalohany zany mila hahintsy ny eritreritra ao am-po. Rehefa avy eo rehefa manantanteraka zavatra, manao zavatra dia mila atao tikonina koa izy ao anatin'ny dingana antsoina hoe fanatanterahana azy action maase. Ve'ach hu me'irat me'ira fa hozy izy hoe io izy izy dia amin'ny hoe teshuvat maase, le teshuva amin'ny fihetsika mila miaraka amin'ny ira, ary ira io dikany ira na tahotra na fahitana. Teny anankiray io fa dikany anankiroa samihafa arakaraka ny contexte fa eto izy ao anatin'ilay hoe tahotra, mila matahotra, misy tahotra apetraka zany rehefa amin'ny fomba fihetsika sao dia hoe manimba zavatra. Hoe havshilo ashkeloteha anavim, ary rehefa avy eo izy le tsampana fahatelo farany izy lasa voaloboka masaka tsara. Lasa mivadika voaloboka masaka tsara. Dia io amin'izay hoy izy teshuva me ahava, ny tikonana fiverenana amin'ny resaka hoe fitiavana. Fitiavana. Averiko zany izy teo. Inona daholo izy le dingana tikonina na fanamboarana tokony ataon'ny Israela hozy izy voalohany indrindra any amin'ny fomba fieritreritra hoentiny ara-po, rehefa avy eo ny fihetsika ataony ary ny fahatelo ny fitiavana. Satria ireo zavatra telo ireo no zavatra simba tamin'ny andron'ny Hanoka, tamin'ny andron'ireo Israelita tamin'ny tratran'ny ady tamin'ny niaraka tamin'ny Grika. Satria zareo nanana fo ratsy amin'ny mpiray-tam-po fianakaviana iray ihany ny Israela nefa dia nisy mihitsy dia ireo dia nitsaraka ireo tao am-po. Satria nisy ny fon'ny sasany voatarika tamin'ilay fomba fisainana Grika, dia misy indray ny sasany teny mitazona foana tia ilay fombatsika hatramin'izay izay napetraka an'ireo razambe fa maninona ovahina. Zavatra misy antony mahatonga ny razambe mitazona azy. Dia izay zavatra roa izay na ny anankiray nanaraka an'ilay fomba tany ivelona, na ny anankiray mitazona, nanimba ny fony izy mpianaka, ireo mpianaka satria averina ihany samy Israelita ry zareo fa simba ny fo dia manjary misy ny antsoina hoe fankahalana. Zay mahatonga ny teshuva voalohany aloha amboary ny fo. Ny dikan'izay sokafy ny fo azahoanao voalohany indrindra mihoatra amin'ilay zavatra hitantsika ara-maso ara-batana hoe ty olona ty tsy zany ataontsika hoe nanaraka an'ilay fomba Grika na ilay fomba amin'izao fotoana zany fomba occidental dia aratsiana izy satria tsy manaraka ny fomba malagasy dia zay dia tsy tiako. Dia nanankiray koa moa ny fomba fijery hafa koa mitovy amin'izay hoe tsika zany le anatin'ilay hoe moderna dia reto ilay olona mbola mitazona ny fomba, olona tsy mahay mivoatra, tsy mahay miara-miaina amin'ny vanim-potoanany dia aratsiana dia lasa ratsy koa ny fo. Zany hozy izy ny tikonina voalohany tokony atao, ny fomba fisainana ao anatin'ny fo. Faharoa ny action, ny fomba atao satria ny eritreritra no mitondra ary mitantana ny fihetsika rehefa avy eo. Rehefa misy ny fialonana na ny tsy fitiavana ny olona anankiray dia ny zavatra voalohany ataontsika tsisy fanerasera aminy. Zareo aria fa zay aty. Tandremo tsara hozy izy zay koa.
Raha ohatra ka tokony ho ampianao ny rahalahinao ampio izy na tsy mitovy finoana aminao na tsy mitovy fomba fijery sy fomba fiainana tahaka anao, ampio satria izy anareo miray rà. De fahatelo farany mazava ho azy, ny fitiavana. Tiavo izy satria izy ianao ihany. Ray rà, ray razambe, razambe ray ihany, nipoirana, ray. Fa zay zavatra telo reo izy no zavatra ho adin'ny Israelita tamin'izany fotoana zany de nahatonga an'le ady an-trano. Satria averiko ihany ny ady an-trano anisan'ny mifamono anie zany e, ady averiko ihany ady le izy nefa samy mifanakaviana ray ihany de mifamono. Tsy ny Grika ihany rery no miady miditra teo hoe fiadivana fa ny ady an-trano koa tao anatiny. De nisy famonoana ny kiraita-po ray rà, ray razana. Zay no zavatra mitranga tamin'izany ary zay koa mbola vitantsika koa izy amin'izao. Reo zavatra telo reo izy mila amboarina ny olona zay antsoina hoe Israel voalohany amin'ny fitiavana. Teshuvah me'ahava. Zedonot hafeha le zriot satria rehefa vita hozy izy reo zavatra telo reo, rehefa arahana tanterahana reo dingana fibebahana telo reo de ny ota rehetrarehetra zay natao hozy izy mivadika merita, mivadika zava-tsoa ho an'ny be sy ny maro. Nanota izy roa tota ny mpiady. Tsisy hoe amin'ny mpiady ray marina de ray diso fa samy tamin'izany fotoana zany samy diso satria niady. Nefa fianakaviana ray ihany. De dikan'izay nisy ota natao fa iny ota iny izy afaka ovana lasa zava-tsoa, lasa hery rehefa reo zavatra telo reo no amboarina: fitiavana, ny fomba fihetsika ary ny fomba fisainana ao anatin'ny fo indrindra indrindra. Zany rehetrarehetra zany zany ilaitsika indrindra indrindra tsika banto Israelita averina ihany satria tsika mbola tsy niaina an'izany. Zareo efa niaina an'izy tamin'izany fotoana zany fa mety mbola miverina ihany le ady satria hatramin'izao koa moa zany averiko ihany fa any Israela sy any amin'ny ampitan-dranomasina miverina ihany le fomba fisainana avy any ivelany izay tafiditra koa amin'ny fomba fianarana Torah. Miezatra Hashem. Zay isika teo. Afka belashon bishul lirmez al ha tsniut shel ateshuva kemo shenemar ve'atsni'a lachat im am Elohecha. De zao kosa izy misy torohevitra anankiray mila arahana izy raha ohatra ka tian'le olona te hahita an'izay teshovana ny fibebahana zay ho petraka tsara ary ho tanteraka ao anatin'ny mahizy azy. Zavatra mila tandremana izy rehefa misy teny izy anankiray anatin'ity pasoky ity Beshilo zany mevashal zany zavatra nandrahona de hoe masaka. Masaka. Rehefa miteny hozy izy hoe masaka, kôdy ao ambadika an'izay zavatra tokony ho fantatra hozy izy ao anatin'ny kôdy antsoina hoe masaka le voaloboka, le voaloboka de hoe mila maontina hozy izy rehefa manatanteraka an'le fibebahana. Ahoana koa zany hoe manao fibebahana maontina. Manao fibebahana maontina zany, fihetsika maontina zany fihetsika miafina. Ao anatin'ny tenanao no manao ny fibebahana, manamboatra ny fonao de manao ny mitombo fitiavana amin'ny olona zay tsy mizara fieritseritra tahaka anao. Fa ohatriny ahoana zany tsy miteny anao rehefa hoe nahavita an'le tiako izy de tena tabatabaina eraky ny trano hoe nahavita an'izao za hoe tiako anao tsy izay. Fa le zavatra mila voalohany indrindra mila maontina. Ataony tsirairay le izy fa le fomba fihetsika mihitsy no ahitana an'le fitiavana amin'izay fotoana zay fa tsy le miteny hoe mila sanatria an'izany hoe maka vidéo mihitsy de hoe jereo za fa tian'le olona tsy mitovy hevitra amiko na hoe nanampy an'le olona tsy mitovy hevitra amiko sy ny sisa. Tsy any mihitsy le izy fa le hoe fihetsika maontina. Ataovy le zavatra tonga de mangina aza mitady fankasitrahana. Maontina zany hozy izy le fomba fanaovana an'le fibebahana.
satria avy amin'ny fampianarana antsoina hoe zavatra masaka satria maninona hoy izy araky ny voasoratra anatin'ny Mika ve'hatsiny lachem am Elohecha satria hoy izy ny famotinana no marikin'ilay vahoakan'ny Elokim. Alakat am Elohecha bebe fotsiny alesika ity pasoko ity dia ho adika. Satria hoy izy Hashem ilay Andriamanitra ilay naharinao izy dia miaraka aminao miaraka amin'ny fihetsika motina. Ilay Andriamanitra ilay Hashem anao izy sady manana fihetsika motina ary anao satria anao no vahoakany tokony manana an'izay fihetsika motina zay koa izy. She'im ya'aseh teshuvah betzniut yatzliach ba yoter satria hoy izy raha amin'izay dingana zay raha ohatra ka ny olona anankiray te hanao an'ilay teshuvah, te hanao an'ilay fibebahana ary miaraka amin'ny fihetsika motina dia ho avita ho tanteraka ary ho vitany tsara hoy izy zay teshuvah zany ary ho vitany tena tsara indrindra noho ny olona anankiray hoe nanao teshuvah izy vitany koa ny teshuvah fa izy niseho tsy manana fihetsika motina amin'izay fomba niverenany tamin'ny ataontsika satria zay natsoina hoe teshuvah miverina. Raha ohatra isika zany maka an'ilay ohatra hoe misy gasy anankiray ataontsika hoe naka ny fomba fisainana occidentale tsisy olana fa zay no hitany, zay no mety aminy, zay no tazana. Dia rehefa avy eo nefa izy nahita tsikelikely amin'ny ataontsika hoe fomba misy olona nihaona taminy na ny tantara dia hoe nahita izy kay hoe misy izany hasina zany foana eto amin'ny antsoina hoe fomba malagasy dia miverina tsikelikely izy ao anatin'ny hoe maha-malagasy azy. Inona zany ny fihetsika motina atao amin'izay satria zay ilay teshuvah miverina izy amin'ilay maha-malagasy azy voalohany indrindra tsy maintsy misy an'ilay fihetsika motina tsy tabataba izy hoe zany no tena izy satria jereo ny lalako tary za very tany amin'ny fomba n'olon-kafa fa rehefa miverina za miverina ilay tena maha-malagasy dia ny malagasy irery ihany. Tsia tsy izay malagasy marina miverina anao no maha-malagasy anao fa tsy manambany mihitsy tsy manimba an'ilay toerana nalehanao sy ilay fomban'ilay olon-kafa, ilay fomban'ny olon-kafa mety amin'izareo fa manazava fotsiny ianao hoe tsy mety amin'ny maha-malagasy ilay fomba. Dia iny ny an'izareo mety amin'izareo tsara iny Baruch Hashem nianahy ho ajako. Dia zay koa ilay izy hoe tsy mivoaka miteny zany na miteny mila an'izao hoe zao no tokony ho izy dia mandrary mitondra fankahalana amin'ny zavatra tsy mitady fankahalana intsony zany fa averiny ihany fitiavana be ahava ampitiavana nanaovana an'ilay izy Baruch Hashem. Zay hoe rehefa ataonao zany ilay fihetsika amin'ny hamotinana motina anao manao an'izay fiverenana zay dia ho vitanao tanteraka zay teshuvah zay dia fibebahana zay hoy izy. Ve'yadua shekol davar mit bashel bekadrah im yichsu akarga yitbashel betov begama be maher. Satria hoy izy maninona miteny amin'izay izy hoe zay ny fandray amin'ilay hoe zavatra masaka satria raha ohatra anao izy mamasaka zavatra anankiray ao anatin'ny vilany iray dia rehefa idinao izy ny saron'ilay vilany dia ho masaka tsara ilay zavatra ao anatiny ary indrindra indrindra ho aingakaingana ny famasahan'ilay zavatra andrahoinao. Zay zany ilay kôdy zay ilay kôdy anatin'ilay hoe masaka tsara hoy izy dia voaloboka ao anatin'ilay andininy. Inona ilay masaka? Ilay teshuvah ilay fibebahana izay nataonao ao anatin'ny toerana mihidy satria nitsarombana ilay vilany. Ataovy ilay teshuvahnao anatin'ny fiainanao. Amin'izay ianao izy masaka tsara ary vetivety dia hiverina amin'ilay andohoanao na ilay maha-malagasy anao zany ohatra zay no raisintsika eto. Dikan'izay koa hoe rehefa te hanao teshuvah ilay olona anankiray tokony tsy teshuvah any ivelany miaraka amin'ny olona amin'izay miaraka ataontsika hoe mitabataba be hoe manao tsy mitabataba za fa misy hoe fihetsika any ivelany mavoaka fa ny teshuvah na fiverenana amin'ilay maha-malagasy ao anatin'ny tsirairay. Tsy azo terena ny olona anankiray hoe haka ny iverina antsoina hoe maha-malagasy azy fa ny tsirairay ao anatin'ny tsirairay ao anatin'ny toerana mihidy. Ao ilay olona no afaka mandinika ny tenany hoe moa zany inona tsara moa zany maha-malagasy anahy? Ty ve maha-malagasy anahy? Ty ve mety amiko maha-malagasy ahy? Zay ilay zavatra zay. Dia izy
ny tsirairay ao anatin'ny tsirairay, ao anatin'ny fihetsika maontina, fihetsika mihidy, tsy misehoseho. Eza tachiny. Oi, oi Yovan baissa établissement, il y a chez Locha, chez Guérim, Keneged, Marshava, Dibour, Maaseche, Tsarir, chez Yehu, Ator A, Ouve Hamitzvot, Beshloshtam, Israël, Lo Yehiu, Shlamim, et là, Beshelosha, Elo, Be Yachad. De fomba fahazahoana anankiray hafa koa izy am'le hoe sampana telo mivoaka am'le hazo-mboaloboka. De ny sampana anankitelo izy mifandray amin'ny Marshava, Dibour, Maase, fomba fisainana, fomba fitenenana ary fomba fihetsika. Reo izy no zavatra tokony ho miaraka, zavatra anankiray ihany, indrindra ho an'ny Israel zay mianatra Torah ary manatanteraka ny mitzvot. Mila tanterahana ny Torah sy mitzvot izy fianarana Torah sy ny fanatanterahana mitzvot amin'ny dingana telo reo miaraka. Efa manatanteraka mitzvah izy na mianatra Torah ao anatin'ny eritreritrany, zavatra teneniny ary taratra eo amin'ny fihetsika. Raha ohatra izy ray am'ireo izy tsy mety, tsy voatandrina, ataontsika hoe manana fomba fisainana araka ny Torah izy, miresaka tahaka ny ataontsika hoe miresaka ny Torah mihitsy izy fa eo amin'ny fihetsika am'izay tsy fihetsika tahaka ny Torah, ohatra hoe feno moratezitra, misy fahakalana, tsisy fitiavana araka ny isika teo. Zany tsy Israel dikan'izay, tsy afaka antsoina Israel izy hoy izy. Fa ny olona antsoina hoe Israel hoy izy de hoe Shlamim, manatanteraka an'ireo dingana telo reo ao anatin'ny fomba rehetrarehetra, fomba fiainana. Ina dikan'izay zavatra fieritreretiny de tahaka ny zavatra teneniny, de tahaka ny zavatra ataony. Zay ny Yashar na mahintsy. Yashar El, Israel. Ny olona antsoina hoe Israel, olona mahintsy, ara-tsainy, zavatra tenenina avy hatrany, zavatra teneniny, de zay zavatra tanterahany, zavatra nieritreretiny de zavatra teneniny, de ny zavatra teneniny ny zavatra tanterahany. Aiza tachiny. De izy fotsiny fety na ovidy eky ty. Allo vitana be za tachiny. Nimtsa shlimut atorah umitzvot hu raka be shilosha elu. Lachen atorah nikra or ve hamitzvah ner. Dirtiv ki ner mitzvah ve torah or. De zay hozy izy averiny tsara. Hitantsika zany zao izy izy. Fa ny fanatanterahana ny Torah sy ny mitzvot hozy izy de tsy maintsy miaraka amin'ireo dingana telo reo, sampana telo reo. Marshava, Dibour, Maase. Fomba fieritreretana, fomba fiteny sy ny zavatra tenenina sy ny fihetsika. De zay hozy izy mahatonga an'le hoe ny Torah hozy izy de antsoina hoe hazavana ary ny mitzvot de antsoina hoe labougie. Arakin'izay voasoratra anatin'ny Michelet, amin'ny teny gasy ny Michelet. Zany Michelet ohabolana. Raha tsy diso ohabolana. 6 quatrième. Ohabolana ve ny Michelet? Ohabolana Michelet. Satria araky ny voasoratra anatin'ny ohabolana toko fahaenina andininy fahatelo amby roapolo fa jiro dia didy ary fanazavana ny lalàna ary lalan'ny aina ny anatra famaizana. Ino izy ki Torah or, ny didy ny soratana eto nataony hoe didy. Fa ny eto Torah hozy izy. Torah no antsoina hoe or, no antsoina hoe hazavana ary ny ner mitzvot, ny labougie kosa hozy izy no antsoina hoe mitzvot na ny didy. Izy zany fa mifangaro kely izy ato. Zay moa zany azo tamin'izay fa tsy manino. Iza tachiny. Ki ner mitzvah. Azafady ve Torah or de zay izy ka. Tsy hoe mivadika zany fa hoe ny labougie hozy izy no antsoina hoe mitzvah na ny didy, de ny Torah no antsoina hoe hazavana. Inona ny tiany tenenina an'izany?
Torah hoy izy azo adino fa tokony tanterahina ao anatin'ireo dingana telo ireo. De zay mahatonga an'le hoe Torah hoy izy hazavana ary ny mitzvot na ny didy napetraka tao anatin'ny Torah no labozia. Haheno ki haner kulam shelosha devarim be'echad satria hoy izy fantaro fa ny antsoina hoe labozia, labozia hoy izy dia mizara telo. Vehu atzmo ve'abtila ve'ashemen shebetor haner. Misy mizara telo izy ny labozia voalohany, le labozia izy rery izy mihitsy, ny vatany, de rehefa avy eo ny ptila ny lela ino ma izy teo? Ino mo tena an'izay? Lelanjiro, zay izy teo. Ny lelanjiro ny faharoa, de ny fahatelo izy ilay hazavana. Zay. Hazavana, le afo, le lelanjiro, faharoa zay, de le vatana. Le vatana io izy ilay shemen. Shemen, huile. Ataontsika hoe solika, le menaka, menaka. Menaka, lelanjiro ary afo. Reo izy le dingana telo ao anatin'ny antsoina hoe labozia. Reo telo reo no manome antsoina hoe labozia. Ve'im yechaser echad me'em lo ya'ase haner paolato. De zao am'zay hoy izy. Raha ohatra hoy izy ray am'ireo telo reo no tsisy, de tsy afaka manao ny asan'ny labozia. Io no zay mahatonga ny nosara afriki rehefa manao mampirehitra jiro, ny tena tsara indrindra de mampirehitra jiro amin'ny menaka. Ary ny tena tsara indrindra menaka na oliva. Satria izy telo no hitanao, satria rehefa mampiasa menaka anao tsy maintsy mampiasa lelanjiro, mèche. Reo roa reo miaraka de avy eo mampirehetina le izy de zay vao manome ny afo. De reo telo reo zany zay vao complet, zay vao tanteraka ilay naranina na nefesh, roah, neshama. Satria zay am'zay angamba no ahamentantsika azy satria somary lavalava fa Bezat Hashem, Baruch Hashem mety an'le izy, de fotsiny anaovana ok. Zaratsika kely eto am'zay de ohatran'izao izy izy. Ty zany misy vera, ataontsika hoe vera kelikely anankiray zay ny fenoina menakana oliva. Azafady amin'ilay sary fa Bezat Hashem. De ao anatin'io nasiana lelanjiro izy teo, de mirehitra am'izay ny jiro. Bezat Hashem. Efa ho vita le izy fa Baruch Hashem, Baruch Hashem. De zao izy izy. Ny antsoina hoe labozia hozy izy de tsy maintsy misy zavatra telo hitantsika. Voalohany, le ataontsika hoe tsy hoe voalohany zany fa ny hitan'ny zavatra taratra voalohany, le menaka. Rehefa avy eo le ptila, lelanjiro, de ny afo.
Ka reo izy a, reo le code am'le hoe ner, nefesh, roah, neshama. Menaka le dingana voalohany antsoina hoe nefesh. Reo le naranina. Naranina io le nefesh. Rehefa alaina ny renin-tsoratra voalohany manomboka amin'ny anaty teny telo reo, nefesh, roa, neshama na ranina. De aveo tiany mifandray amin'ny roah, de averiko ihany a, tonga de atambary daholo le fampianarana hitantsika hatramin'izay ny nefesh mila fanamboarana ny tikonina ny toetra ratsy. De fanatanterahana ny 616 mitzvot zay vao activé ity. De mahazo an'le menaka. Olona hosorana menaka zany olona manana toetra tsara. Ny Kohen na ny pretra hosorana menaka ary ny olona antsoina hoe voahosotra menaka no antsoina hoe Mashiach. Roah lay mampifandray ny inona? Tontolo antsoina hoe menaka sy tontolo antsoina hoe hazavana. Zay tsy miditra lalan'izay fa ho an'izay mahazo azy. Roah indray mila mianatra Torah ary mianatra Torah amin'ny antsoina hoe pshat, remez, drash, sod. Zay vao actif, zay vao mahazo an'le roah. De ny afo am'izay, iny le manome hazavana, iny antsoina hoe neshama. Neshama indray mila rehefa misy kavanana ny zavatra atao rehetrarehetra fa tsy hoe tia ny hoe manao fotsiny tahaka ny robot sanatria zany, fa misy zavatra atao de misy fifantohana miaraka amin'ilay rehefa mivavaka misy kavana, rehefa manao bénédiction na fitso-drano amin'ny rehefa hoe hisakafo, misy kavanote sy ny sisa. Zay vao actif aty. De reo no antsoina hoe naranina, reo le zavatra telo tsy maintsy miaraka hozy izy. De reo le teshuvà ny hitantsika teo. Averiko ihany a, atambatra daholo zany ny fampianaran'ny Ben Ish Chai teo avy amin'ity. De zay mahatonga koa hoe ny asan'ny tiany antsoina hoe ner na la bougie moa zany adika azy amin'ny teny adika amin'ny teny gasy, fa ner izy. Tiany antsoina hoe ner anankiray no antsoina hoe izy fitambaran'izy telo reo. De ner hozy izy Ben Ish Chai tsy afaka manao ny asany raha ohatra ka tsy ampy ny ray amin'izy telo reo. Raha ohatra iny dikan'izay, ny Israel koa zany tsy afaka manao ny asany raha ohatra ka tsisy nefesh na tsisy roah na tsisy neshama na ny ray amin'ireo no tsisy. Dikan'izay voalohany indrindra satria code-ny antsoina hoe nefesh le menaka, zay mahatonga averiko ihany hoe nosy arafriki rehefa mampirehetra la bougie indrindra amin'ny Hanouka indrindra satria misy code be le menaka amin'ny Hanouka. Io le azahoantsika an'le hoe manafaka ny tenantsika amin'ilay fomba fisainana hafa nanimbatsika na nitondratsika na nalavitra an'ilay fototra shoresh fakan'ny fanahintsika. De mila menaka io. Raha ohatra hoe izy mampiasa la bougie, Bezat Hashem tsy efa izy koa zay fa ny tena tsara averina ihany menaka. Io azo amboarina zavatra io fa Bezat Hashem de hozy izy. Zany. Raha ohatra zany izy tsy ampy izy ray amin'ireo telo reo zavatra telo amin'ny la bougie de tsy afaka manao ny asany. Vehen nami haor yesh ba shelosha gavanim kinegel shelosha anis karim de tsy vitan'izay koa hozy izy. Verina eto ihany. Fa ny afo io koa izy ary azagaga sao de taitra anao fa io afo io koa izy manana lokony anankitelo. Araka ny fantatsika raha jerenao tsara, gradintsika tsara hozy izy ny afo voalohany indrindra ao anatiny misy mangamanga kely zay. De aveo misy ataontsika hoe mavo orange moa zany de aveo misy mena. Reo koa izy reo dingana telo reo koa izy tahaka an'ilay dingana hitantsika teo, misy nefesh, roah, neshama zany ao anatin'ilay hoe neshama satria ny zavatra rehetrarehetra dia ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra. Ao anatin'ny nefesh misy dingana antsoina hoe nefesh, roah, neshama. Ao anatin'ny roah misy ny antsoina hoe nefesh, roah, neshama na nefesh de roah, roah de roah, neshama de neshama. Antony hoe nefesh de nefesh, roah de nefesh, neshama de nefesh. De antony neshama koa zany ahitantsika dingana ato. Nefesh de neshama, roah de neshama,
de neshama. Zay koa zany betsaka tasy amintsika mbola tsy tsara zay fa anatin'ity menaka ty koa ara misy dingana telo. Tasy fa mizarainy de nisy ray fotsiny izy de resansika. De zay hozy izy. Misy couleur telo. De la reine ba Hanouka na asela em hanes beor ha menorah satria zay de zay hozy izy nahatonga ny hoe nisy fahagagana mikasika ny fahazavana ny Hanouka hozy izy. Ny fahagaganan'ny tranga tao anatin'ny Hanouka hozy izy de miankina amin'ny hazavan'ilay menorah ilay candelabra. Satria ao anatin'io afo misy code mila activena, mila raisina ilay hazavana amin'io vanim-potoana antsoina hoe kafe de Kislev na dimy amby roapolo ny volana Kislev misy hazavana mila raisina. Mila raisina amin'io. Izay no mahatonga ny hoe misy ilaintsika indrindra avy eo koa ny banto israelita n'io hazavana io. Am'izao vanim-potoana iainantsika zao azahoantsika maka an'ilay fototra miactiver mampirehitra indray an'ilay fanahy maha israelita, fanahy maha malagasy, fanahy maha congolais, fanahy maha namibianina, nigériana sy ny sisa. Reo firenena rehetra anatin'ny Afrika zay fantatra fa misy fototra israelita ao anatiny. Mila mifandray indray am'izay satria le izy hatramin'izao tsika tratran'ny antsoina hoe amnésie na nanadiny tanteraka mihitsy ary isika tsy afaka hiteny mihitsy zao hoe ny fomba afrikanina ny ao anatin'ny Torah. Israelita ny ankamaroany ny afrikanina zany tsy hiteny hoe izy rehetrarehetra satria misy fomba hafa tena tsy anatin'ny Torah mihitsy ny fomba afrikanina. Fa pensa tasy mbola tsy zay isika fa fantarina fotsiny hoe le afrikanina zay manana an'izay tantara zay ary tena mifantoka ao anatin'ny Torah, ahoana ny fomba azahoantsika miactiver na mampirehitra indray an'izay fanahy ny fototra ny fanahy, fototra fanahy zay misy tao anatin'ny Torah zay ao amin'io 25 Kislev io mba iainantsika an'izany Hanouka afrikanina zany. Zay zany le izy. De efa ho vita ty. Chez où mais chez Losha Becheli Bashemen Ruaptila. De le fahagagana tao izy izy zay nitranga tao anatin'ny niaraka tamin'ny hazavana io, nitranga tao amin'ny alalan'le Keli, lay vatany lay zavatra fandraisana an'le menaka sy ilay menaka sy ilay lelanjiro. Tao anatin'io zany nisy an'le fahagagana satria nampirehetina ilay labougie, le menaka nefa anatina tavoahangy kely tahaka ny eto amin'ity ataoko kely ohatran'ny hoe sary ohatran'ity le izy tavoahangy kely misy menaka. Hitantsena? De aiza izy teo? Nandritra ny valo andro nirehitra foana io ary tsy lany mihitsy ilay lelanjiro satria io koa ho an'izay zavatra mampiasa an'ireo satria izy zany mampiasa an'izay fa ny lelanjiro raha ohatra ka ataonao ngetra be loatra le menaka de mekely koa le lelanjiro avy eo de simba avy eo de tsy manjary maty nefa mbola misy ny menaka. Fa izy rehetrarehetra reo tsy nisy zavatra nitranga mihitsy fa nitazona foana mandritra ny 4 andro. De mandritra ny 4 andro io mantsy nalefan'ny Kohanim ny pretra olona nitady menaka madio zay lavitra be ny Jérusalem tamin'izany. De nandritra ny 4 andro io zany le voyage nataon'le olona nitrandraka an'le menaka vaovao, menaka madio mbola tsy nisy nandoto. Zay nalainy zareo tany amin'ny toerana nisy azy de niverina tany Jérusalem 4 andro no naharetan'izay fotoana zay. De zay le mahatonga an'io mandritra ny 4 andro mampirehitra labougie foana isak'alina. Les gammes à or Sheila, Mesholesh, Beshalosh, azafady iny. Sì. Questo. Mirmaz, Asher, Atia. Isaac. Les gammes à or Shelosha, Sheila, Meshalosh, Beshalosh, Gevanim. Mirmaz, chez Zechou, la Nes, Ze. על אשר הייתה עבודת הקודש אצלם שלמה במחשבה, בדיבור, במעשה. Le afo tamin'izany fotoana zany koa izy rehefa napretina le hafon'io
io labozia io, de hita taratra tao ilay loko karazany 3 n'ilay afo. De manome manome information zany le izy hoe le asa nataon'le olona ny Hashmonaim sy ny Kohanim tao izy zany dia asa nanaraka ary naniactiver, nanampy amin'ny famerenan'inona le fomba fisainana, fomba fiteny ary fomba fihetsika. Satria ray ihany no zavatra tao anatin'ny eritreritran'zareo zay zavatra tenenin'zareo tao am-bavany ary zay zavatra nataon'zareo teny tao anaty eritreritra hoe mila arovana ny Toran'ny Hashem, mila arovana ny maha malagasy. Faharoa, mila miteny avoaka hoe ahoana zany hoe miaro ny fomba anatin'ny fisaina zany hoe mitenenina zany hoe tena tenenina ao mason'ny Besina hoe arovana ny fomba sy fadin'ny malagasy. De fahatelo am'zay eo amin'ny fihetsika, tsy vitany fotsiny hoe miteny fa tena hoe rehefa misy ny fady ao anatin'ny fombanao de ajao le fady, rehefa misy ny fomba de ataovy le fomba. Zay zany nahatonga an'le olona hoe nahavita nanao an'le asan'zareo tamin'izany fotoana zany, nisy an'le fahagagana nandresy tafika be dia be ary matanjaka be nefa zareo kely satria ray ihany ny fomba fisainana, fomba fiteny ary ny fihetsika. De zay zany le niactiven'zareo zany le maha israelita an'zareo tamin'izany fotoana zany. Ary tsika koa zany am'izao fotoana mila mahay miactiver an'zany, mamerina an'le hazavana le hoe ny zavatra ny sainana sy ny zavatra tenenina sy ny fomba fihetsika ray ihany am'le maha malagasy sy ny malagasy. De zay nefa ahoana ny azahoana anaovana anatanterahana an'zay, mila maka hery, oviana mamaky an'zay hery zay, indrindra amin'ny Hanoka Bezat Hashem. Aleo vita hatramin'ny farany satria efa ho vita izy ity. ולכן גם יוסף הצדיק עליו השלום מפני שעבד את השם יתברך שעבודה תמה בשלושה הנזכרים נעשה לו נס בדיבת אשת פוטיפר מחמת האש שרמזו בו שלוש הנזכרים. De tahaka zay koa izy satria aza dimy fa izy no nanampy an'ny Pharaon tamin'le tsindrimandry azony Joseph. Ka fantary koa izy fa raha ohatra Joseph izy zany navita na afaka an'le fanadinana nataony namena Shema azy tamin'ny vadiny Potifar mba tsy ho lasaka izy hoe sanatrin'izany firaisana miaraka amin'ny vadiny tompony tany Mitsraim. Fantary izy fa fahagagana be iny satria Hashem nanampy azy satria inona nahatonga ny Hashem nanampy azy satria izy nanana an'le dingana telo. Dingana telo teneny teo, misy an'le Nefesh, Ruach Neshama na misy an'le fomba fisainana sy fomba fiteny sy ny asa ny fihetsika nataony de ray ihany. Rehefa misy zany ireo zavatra ireo de zay vao misy ny antsoina hoe nes zany fahagagana. Ary ny fahagagana no manampy ny ray na manafaka antsika amin'ny situation na toerana zava-mitranga ny zava-misy anankiray zay tsy ho afaka antsika rery fa mila fanampiana avy any amin'ny ilay nahary Hashem. De zay koa izy zany nes na fahagagana azo na Yosef tsadika zany tamin'izay raha ohatra ka tsy nisy le fahagagana de tsy afaka tamin'iny zavatra iny izy, tsy afaka tamin'iny sedra nahazo azy tamin'ny vadiny Potifar. De yad'u مما شكتوب بترجمة يوحنان بن عزيل שהוא הביאה חלבון ביצה והניח על המיטה לחזק הדיבה. כמו שכתוב יוחנן בפסוק ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו ראו דייקה והמחקר נדבק זה על ידי האור ונתבררו שקרים שלה ולא נהגר. וזה שאמר או זרועה לצדיק, זרועה עוזר לצדיק. הוא יוסף שנקרא צדיק בסתם, ולכן נקרא חנוכה. הוא תיבת אור
شهي تبا شل خمش وعشرين شبتورة كي من برشيت عد يهي أور تمتع تبات أور هي تبات شل كف هي ולכן הנס התחיל בכ"ה לחודש לזה. Ftim qsati efa o amaranatsika zao Bezatra Hashem, de zao izy izy. Inona hozy izy nahatonga ny le fety antsoina hoe Hanouka. Eto le soratra Hanouka. Aza vakiana Hanouka hozy izy le izy fa vakio hoe Hanou Chaf E. Chaf E gematria na lanjanisan'ny Chaf E, Chaf roapolo E dimy. Dimy amby roapolo ny Hanou hozy izy. Hi tevad or. Fantaro hozy izy fa le dimy amby roapolo io hozy izy dia teny antsoina hoe azavana. Azavana antsoina hoe or. Fa ahoana hozy izy nahafantarana an'izany fa inona izy idiran'ny hoe ko na dimy amby roapolo sy azavana satria jereo hozy izy amin'ny bokin'ny Genèse Bereshit manomboka anao mamaky amin'ny hoe Bereshit bara Elohim ka hatramin'ny Yehi or dia isao hozy izy ny teny antsoina hoe or na azavana ao anatin'izay pasoky ao amin'ireo pasoky ireo fa mahita azavana dimy amby roapolo anao. Dia iny dikan'izay le kôdy ao anatin'izay zany jerentsika tsara lalina be le Hanouka. Le nanamboarana an'izao tontolo izao Genèse Bereshit nisy azavana dimy amby roapolo voatonona ao anatin'ny Torah nanamboarana an'izao tontolo izao. Ary io hazavana io le hery azo ampirehetina, azo alaina, azo ampidirina ao anatin'le fanahin'ny Israel amin'inona dimy amby folo ny volana Kislev. Volana Kislev rehefa raisina amin'ny hoe Nisan no volana voalohany, Kislev no volana fito, valo, sivy, fahafolo. Navita sefira 10 sefirot, sefira anankifolo tsika dia any amin'ny farany iny le dimy amby folo ny volana Kislev, volana fahafolo, any hozy izy no azo amin'izay le hazavana azo tamin'ny voalohany tamin'ny Bereshit. Ary misy isany dimy amby folo zareo. Dimy amby roapolo azafady, fa tsy dimy amby folo, dimy amby roapolo. Zay hozy izy le kôdy ao ambadika. Zay tena hoe ilaina io zavatra io. Satria io or io hazavana io lay simba, io hazavana io lay maty rehefa naka fomba hafa ilay Israel, rehefa mitodika amin'ny lalana hafa ilay Israel, rehefa mandeha amin'ilay lalana tsy napetraka Hashem, na hoe naka lalana hafa izay tsy niainan'ireo razambe, dia maty tsikelikely io afo io. Io afo io ilay mila ampirehetina tsikelikely. Io afo io tsy afaka ampirehetina hoe terenina ny olona mampirehetra azy fa izay no teny hoe fampireheta anazy ao anatin'ny antsoina hoe fihetsika maotina. Ny tsirairay no mampirehetra an'ilay izy, mila mandinika ny tena hoe tiako ampirehetina ve ilay afo sa aleoko aloha mandeha amin'ilay lalana. Io arakaraka ny tsirairay fa zay ilay hoe io ilay afo mila ampirehetina. Fa raha tena liana zany ny olona anankiray ary tia hamerina an'izay afo izay mba hoe rehetra daholo eo an'ivo, ao amin'ny tokantrano, ao amin'ny fiainana aloha, dia avy eo ny tokantrano, dia avy eo ny manodidina azy. Ny anazy aloha no atao voalohany, fa anoviana azahoana an'izay hazavana izay amin'ny Hanouka, amin'ny dimy amby roapolo ny volana Kislev izay ho avy izao. Zay zany mahatonga an'ilay hoe ho atao ilay izy miaraka amin'ny kavana azahoana an'ilay hazavana avy any amin'ny Bereshit avy eo ihany. Tsy hoe izany no tena izay fa Ben Israel no manazava antsika amin'izay. Io hozy izy le or, Yehi or, ary misy iny le hazavana or. Hazavana miisa dimy amby roapolo ny soratra any. Velachen hanes atkhil bekaf he le chodesh. Zay nahatonga an'ilay fahagagana tamin'izany andron'ny Israelita sy ny Grika zany hozy izy nanomboka tamin'ny dimy amby folo ny volana Kislev. Yehi or, va yehi or, yehi ola kaf he. Efa miteny hozy izy le any amin'ny Bereshit, any amin'ny Genèse hoe ary nisy ny mazava, ary nisy ny mazava, yehi, le kôdiny hoe yehi satria zay izy amin'ny teny hébreu, yehi gematria dimy amby roapolo satria yod folo, he dimy, yod folo, dimy amby roapolo. Zay le kôdy hoe yehi or zany manomboka zao tokony de mamaky tsika hoe ko
na hafy na 5 nisy ny mazava. Ola hafy yehy bo nes shell satria ozy izy ao anatin'io yehy io, ao anatin'le hoe ary nisy ataontsika aloha tazomina izy am'teny hebreo hoe le code le hevitra ao anatin'ity yehy ity izy izy ao le misy an'le fahagagana ny hazavana. Nes shell fahagagana an'le fahazavana. De la reine bizrout shlimut beshelosha ha'nizkarim nitzolo min shelosha gzerot gzeru hayovanim levatel shabbat vechodesh venila. Satria vokatrany ny merity ny azon'ireo olona tamin'izany fotoana zany ozy izy nazahoany zareo hoe tonga ny Hashem nanampy an'zareo amin'ny fahagagana satria ireo izy nanatanteraka an'le mitzva anankitelo zay voararan'ny Grika nitenenin-jareo satria zay zao manjaka amin'ity toerana misy anareo ity ry Israely de nareo raha vao manao an'ireto mitzva na didy telo reto tonga de vonoina. Fa ny Hashmonaim na ireo zay nitsangana nijoro mihitsy hoe na ho vonoina alefa vonoina fa zay tiany anatanteraka foana an'le fomba. Inona ireo fomba telo ireo izy izy? Voalohany, tsy navelan'jareo mihitsy ny Shabata, andro tsy fiasana, fialan-tsasatra. Shabata anisan'ny zavatra nitenenin'ny Grika tamin'ny Israely tamin'izany hoe tandreminareo mitazona raha zay olona manaja Sabata hoy izy tonga de vonon'ny Grika. De nisy zany tamin'izany fotoana zany Israelita natahotra ny hofaty de nanaraka an'le fomba Grika. Zany tantara afaka hoentina tsara mihitsy amin'ny malagasy. Tsika izy moa zany eto Madagasikara. Tamin'izany fotoana zany nisy olona le nanaraka mbola mitazona ny fomba nefa ny mpanjanaka efa teo de niteny hoe fombanareo ratsy, raha manao an'io anao de vonoina. De nisy mihitsy koa zany. De misy sasany natahotra hoe sao de ho fatsika fa aleo tonga de hanaraka an'le reto le fomba any ivelany de nanjary navela ny fomba. Mbola mipetraka mitovy tsara am'zay mihitsy ny zavatra fiainantsika eto. Ary am'zao tsika tsy misy intsony ny antsoina hoe Shabata nefa fantatra tsara fa ao anatin'ny fomba malagasy misy andro tsy fiasana, misy andro tsy azo zakana mitondra esana ny tany, misy andro tsy mahazo, misy andro antsoina hoe Shabata tsy miasa ny olona tamin'izany fotoana zany. Fa zao izy very tanteraka. Averiko ihany ny zanak'Israely tamin'izany afaka ry zareo tamin'ireo zavatra reo satria niady nitsangana reo. Fa tsika hatramin'izao le taranaka ny Israelita taty aoriana le hoe very foka niparitaka erakin'ny Afrika. Aiza zao ny Shabatantsika? Tsisy tsony, tsy fantatra tsony. Dikan'izay tsika mbola ao anatin'le domination antsoina hoe Grika. Le code zany io. Tsika zany eto miresaka antsoina hoe code spirituel. Aiza ny Shabata? Tsisy. Satria zay mihitsy ny sakanany voalohany. Sakanan'ireo Grika tamin'ny Israely ny Shabata. De faharoa, Chodesh, ny fankalazana ny voalohan'ny volana. Ny sakanan'ny Grika koa ny Israelita manao ny fety antsoina hoe Rosh Chodesh. Tsika koa zao am'izao raha metraka fanontaniana tokony misy zavatra atao tokony zay ny fomba koa zay, fomba gasy mankalaza misy zavatra, misy fifaliana manokana amin'ny voalohan'ny volana sy ny dia volana. Dia volana moa zany vao tazona ihany ny antsika hoe am'le misy tamin'izany fotoana zany hatramin'izao mety mbola misy mitazona. Tsy hoe mety misy mitazona le hoe misy hafaliana be amin'ny dia volana. Fa ny voalohan'ny volana koa mbola misy zavatra atao tamin'izany fa tsy hita intsony izy zao. Io koa potika zany zao. De ny fahatelo am'izay izy mila ny famoran-jaza. Famolana ny zazalahy. Io na de voatazona izy hatramin'izao fa le fomba fanaovana azy very. Tsy hoe very fa mifangaro be. Io koa mbola resaka manokana mihitsy satria zao ary asika misy ny antsoina hoe le famoran-jaza teknika amerikanina. Misy an'le hoe tsy lasaka mihitsy ny raha. Zany ve nefa ao anatin'le fomba mety sa tsy mety. Le famoran-jaza zany ve hoe lasa moderna zay le hoe misy hevitra avy any ivelany nampidirina satria mba tsy
mba tsy mijaly le ankizy satria misy mahita an'le raha de mampatahotra. De natao le teknika any ivelany. Averina mipetraka ihany le fanontaniana. Mety hoe zany zavatra zany sa tsy mety? Betsaka sem. De zay hozy izy zany de reo le mitzva telo voarara na vao manao an'ireo ny Israely tam'zany de vonoin'ireo Grika. De satria le olona zay nanohatra tsy natahotra mihitsy na vonoina reo tsy maninona fa tazominay foana ny sabata. Ho ataonay foana ny fetiny rehefa voaloham-bolana ary tazominay ny famoran-jaza. Zay hozy izy meritin'ireny olona ireny nazahoana an'le fahagagana. Iny dikan'izay mitsangana ary atao le fomba tsy matahotra ny fijerin'ny be sy ny maro satria be sy ny maro mety hoe tsy manaraka intsony le fomba. Gam zechut haTorah she'i chamesh sfarim vehagan levatel shelosha gzerot de rashi tevot shlema chamesh she'i rosh rashi tevot chadesh mila et reshabat. Ezra Hashem. De mbo misy hidosy fanazavana anankiray koa nataon'ny Beny Israely toa. Jereo izy izy meritin'ny fianaran'ny reto olona reto Torah koa izy no nahatonga an'le fahagagana nitranga tamin'izany fotoana zany satria ny Torah hozy izy de misy boky anankidimy. Hamesh fa ahoana ny fanoratana antsoina hoe dimy amin'ny teny hebreo. Hamesh, het, mem, shin. De jereo izy fa reo het, mem, shin reto dia manome an'le le teny telo zay mifandray am'le mitzva na le didy voarara tam'zany. Chodesh avy amin'ny hoe hamesh, chodesh, mila. Chodesh azafady le volana, le fety amin'ny voalohan'ny bolana zay voarara fa nataony foana. Mila avy amin'ny hoe mesh ny hoe hamesh, mila indray ny famoran-jaza zazalahy ary shabat amin'ny hoe shin, shabat. Io zany hoe shabat. De zay koa mahatonga ny hoe rehefa nitazona ny Torah zareo izy zay Torah zay manana boky dimy, chamesh zay mitovy amin'ny hoe chodesh, mila, shabat de nahazo mérite azahoany zareo an'le fahagagana. Gam hanes haya bashemen ary le fahagagana koa izy de mifandray amin'ny menaka. Shetig tirgam u mashach. Masha rashetevot haniskar satria hozy izy ny shemen hozy izy na menaka. De le verbe na le asa atao rehefa mampiasa menaka ary hosorana menaka ny olona anankiray de zay le teny antsoina hoe mashach na meshach na mashiach. Messia nadikany lasa messia le izy. Fa ny dikan'ny messia zany tsy hoe dikany ny voalohany hevitra natsoina hoe messia ny olona voahosotra menaka. Mashiach avy amin'ny action fakana menaka, fihetsika fakana menaka de hosorana. Dikany hoe hosorana antsoina hoe le voahosotra zany tena marina antsoina hoe mashiach. Fa tsy messia, messia zany efa zavatra efa tezatra sem. Raha shetevot de aleo koa izy reo renitsoratra reo anankitelo mem shin het fa mifandray foana am'le mitzva telo zay voarara zay tsy nahazo napetraka an'ireo Grika hoe tsy azo atao. Dikan'izay koa ny Grika zany tam'zany de nafantatra tsara an'le hoe herin'ny Israelita. Reo mitzva telo reo nisombana de potika ny fanany maha-Israelita ny Israelita de maty tsikelikely ny hazavan'ny zareo dikan'izay anaraka lalana hafa zareo de tsy afaka intsony am'le tsy manana intsony an'le fiarovana an'le nahariny zareo. Zany strategie nataon'ny mpanjanaka. Fantany zareo tsara ny zavatra tokony sombana ao anatin'le firenena. Satria fantany zareo fa reo mponina mipetraka anatin'ireo tany reo manana ny fombany ary manana heriny, manana hery ny zareo. Fa reo manam-pahaizana, marani-tsaina, tsy tonga tany fahatany fa voalohany indrindra araka ny efa fantatsika ny tantara. Nalefa aloha ny missionnaire mijery an'le hoe inona tsara ny hery-reto olona reto, iza ny miady miaraka amin'iza, iza ny olona azo rebirebena amin'ny vola sy ny sisa, de inona ny hasiny. Rehefa fantatra daholo rehetrarehetra reo de verina ry zareo rehefa aveo fa miaraka amin'ny strategie. Hita tsara amin'izay fa eto zany ny heriny zareo ny mitazona ny hasina. Ny hasina misy fady. Ny fady tsy mahazo mihinana kisoa zareo, ay, ampidiro tsikelikely ny kisoa.
ao anatin'ny saina no potehina voalohany. Rehefa potika ny saina de potika ny loha, rehefa potika ny loha de manaraka ho azy ny vatana. Ny vatana moa zany le vahoaka. Zay no mahatonga ny hoe tsy tonga fa tany araky ny ianarantsika ny tantaran'ny Hanouka ihany io. Ny fataon'ireo Grika tamin'ny Israelita de fantanjareo zany fa misy lalàna telo raha vao sombana de miala am'zareo ny hasina. Rehefa miala am'zareo ny hasina tsy misy intsony ny hery ara-panahy ary tsy miaro an'jareo intsony le Andriamanitra tompon'jareo. Zay ihany koa no zavatra mitranga hatram'izao satria hatram'izao tsika ao ambanin'ny ataontsika hoe manan-karena ny tany. Aiza ny vahoaka tsy maka an'izay mihitsy. Fa ny olona vitsiana fotsiny ny olona ataontsika hoe manararaotra an'le harena. Vokatry n'le hoe tsisy intsony ny fiambenan'le nahary satria tsy manao an'le fomba am'le tany tokony fomba ao anatin'le tany fa manaraka fomba hafa. Zay le izy. Averina ihany tsy hoe fanambaninana fanaratsiana fa hoe fomba iainana amin'io tany io misy fombany. Rehefa tsy atao le izy de tsy mahagaga mihitsy raha mikorontana ary tsy afaka mitsangana, tsy afaka miarina. De zay averina ihany le hoe zay le hery afaka raisina amin'io vanim-potoana antsoina hoe 5 ny volana Kislev. Ampirehetinareo labozy ireo isan'andro mandritra ny valo andro akana ny hamerenana tsikelikely an'izay afo ny maha malagasy, afo ny maha israelita satria zay izy averina ihany. Israelita moa zany concept fa tsy hoe genetika. Dingana ara-panahy ny antsoina hoe Israel. De dikan'izay zay le izy hoe mila fantarina aloha zany hoe inona tsara nataon'ireo mpanjanaka, inona le nisombana de reny no averina voalohany. Raha ohatra ka nisy ny fanimbanan'ny hasina tany amin'le toerana antsoina hoe toerana misy hasina de averena aloha ny hasina, diovina zany le toerana any. Inona le fady amin'le toerana de tandremana sy ny sisa sy ny sisa de miverina tsikelikely le hazavana sy ny hasina. ולכן הנס נעשה בסוף החודש ונמשיך 8 ימים. De zay izy nahatonga ny hoe nanomboka tamin'ny 15 ny volana Kislev ka hatramin'ny faran'ny volana Kislev izy le hazavana nirehitra foana ary le fahagagana nitranga foana mandritra ny 7 andro. كده شيء يزمين بإلو hayamin Shabbat vegam Rosh Chodesh satria hozy izy rehefa vita le andro valo nirehitra foana le jiro kely tao anatin'le temboly de tonga inona ny tonga eo sady Shabbat no Rosh Chodesh. Eto am'izay le kôdy ngeza be. Hitantsika io ho an'ny Benishchai fa tsy Benishchai irery ihany fa ny Mikobalim zay tena mianatra tsara any Torah, ny Shabbat dia tsy maintsy Rosh Chodesh foana. Dikan'izay ny Shabbat manaraka ny volana fa tsy sabotsy satria eo antsika vao tena mahita an'ilay izy hoe le lasa sabotsy ny Shabbat satria nampidirina le calendrier avy amin'ny toerana hafa grégoriana. Simba tsy manao Shabbat amin'ny tokony ho izy intsony satria Shabbat sabotsy natao fa tsy Shabbat manaraka ny volana. Eo tsika mahita tsara ary mazava tsara tsy afaka miala. Benishchai miteny satria rehefa 15 ny volana Kislev apio 7 de milasaka sady mahazo Shabbat no mahazo Rosh Chodesh. בעזרת השם. ולכן בלילה הראשונה נתקן 3 ברכות. satria de rehefa aveo am'izay ny zavatra atao am'izay zany rehefa tonga le Yom Tov le andro voalohany amin'ny Hanouka de tika koa manao bénédiction anankitelo zay tononona satria telo fandray amin'ireo dingana telo noresantsika rehetra teo ambony teo. بعزت השم. Zay zany ny tamin'ity Baruch Adonai Eloham Amen Amen. De raha ohatra ka fitinina am'izay zany de hoe voalohany zay le azontsika zany zao antsoina hoe Hanouka, zavatra nitranga tamin'ireo zanak'Israel nivoaka tao Ejipta 10 sy 900 taona tao Ejipta niaraka tamin'i Moshe de ireo niaina tamin'le tenimbolo voalohany sy tenimbolo faharoa fa ty zavatra nitranga tamin'ny tenimbolo faharoa. Nisy kolotsaina tany ivelany antsoina hoe Grika niditra tao
tao amin'ny tany Israel satria bon zay le zavatra nitranga de niezaka nanimba an'zareo ara-batana amin'ny alalan'ny fiadivana, guerre sy ara-panandrina indrindra satria tiana ny fomban'ny Israelita. Tsy afaka manao sabata, tsy mahazo manao ny antsoina hoe fankalazana ny voalohan'ny volana ary tsy azo atao ny manao ny didipoitra na ny famorana. Fanimbana ny maha Israelita zany zavatra zany. De rehefa avy eo zareo nefa nisy ataontsika hoe fikambanana fivondronan'ny olona vitsivitsina zay tsy nanaraka an'le fomba fisainana Grika, nitsangana zareo ary niady ara-batana fa indrindra koa niady ara-batana satria nitazona foana le maha Israelita an'zareo de nampiany Hachem tamin'io andro antsoina hoe 25 Kislev na ny 5 ny volana Kislev ary nahazo an'le fahagagana tamin'izany ary nandresy araka ny voavakintsika tamin'ny voalohany hoe nikely ozy izy de ny maro ozy izy de latsaka teo ampelantanan'ny kely, ny mpanota dia latsaka teo ampelantanan'ny olona mahintsy, ny maloto de latsaka teo ampelantanan'ny olona madio sy ny sisa sy ny sisa. Zany rehetrarehetra zany fahagagana azo rehefa arahana daholo zavatra niresahan'ny Ben Ish Kai ary eo torohevitra lalina. De efa notanina am'izay hoe tsika na hoe na ny foko izay niparitaka taty Afrika izay tratran'ny sezitany moa zany de niverina taty nakaty Afrika na ireo banto Israelita izay nijanona efa 100 taona tao Mitsraïm ary avy eo nivoaka de nidina taty amin'ny Afrika centrale de nanana ny maha-izy azy koa zareo, Israelita koa zareo de tsy maintsy manatanteraka ary manao an'io fety io satria tsika koa tratran'izay tratran'io zavatra niainan'ireto Israelita hafa reto hoe nisy kolotsaina hafa niditra tao anatin'ny kolotsaina de nanimba ny identité, namono an'le afo, namono ny hazavana tao anatin'ny maha africaine, maha malagasy, ny malagasy sy ny sisa sy ny sisa. Bezatra zany de ilaina mihitsy zany io ary zay no ianarantsika Bezatra Hachem mandritra ny mandrapatonga ny fety ny halakha sy ny kavana, ny lalàna sy ny fifantohana rehefa mampirehitra an'io lavitra io Bezatra Hachem mba ho afaka mba ho hitondra an'izay hazavana zay mba hoe hiverina an'izay le tadidy hoe kay hoe tsika ohatran'izao manana an'izay hery zay ary aniova ary iaina Bezatra Hachem an'ilay fahagagana niainan'ireo Israelita tamin'izany fotoana zany. Baruch Adonai Neolam Amen ve Amen. Mankasitraka indrindra amin'ny nanaraka tao amin'ny YouTube de ho an'izay manaraka ny audiovisuel koa. Somary lavalava kely izy teo fa Baruch Hachem ninaina iny fampidirana iny azahoana tsara am'izay mianatra ny halakha sy fa maninona ny tokony atao ny Chanukka Bezatra Hachem. Yom Tov, Shavua Tov antsika rehetra de amin'ny manaraka